ozy izy niratsika teo hoe hitsaokanao anaisanaiza misy ahy fa misy olona ndraindray arakaraka ny toerana misy azo nidirany an'Andriamanitra ry havana. Rehefa nanaty fonjy izy na rehefa any amin'ny hôpitaly izy ohatra na rehefa any amin'ny toerana tseritreretin'izy hoe ratsy dia any izy mahatsiaro an'Andriamanitra. Na indraindray koa any izy no tsy mahatsiaro an'Andriamanitra arakaraky ny olona. Misy olona mety hoe tamin'izy tany Madagasikara tena olona mpidera an'Andriamanitra foana, mahatsiaro foana hoe Jesosy raha tsy ianao tsy nahita an'ity sakafo nohaniko ty, raha tsy ianao Andriamanitra tsy nahita an'ity lamba tafiako ty satria sahirana ny firenena mahantra, dia mahatsiaro mihitsy ianao hoe tahin'Andriamanitra manokana ianao dia mba manana ny zavatra rehetra. Dia midera an'Andriamanitra ny olona rehefa amin'izany toeran'izany. Rehefa tafavoaka any filifiry ny olona ny havana, tafavoaka any Madagasikara, tonga aty ivelany, tonga aty andafy, tsy mahatsiaro an'Andriamanitra tsony satria toa ohatra nefa mety any ny fiainana, toa efa tsy misy zavatra ahina tsony. Eo mihitsy nefa ny fotoana ry havana malala tokony hiderantsika an'Andriamanitra. Tsika nge ry havana tian'Andriamanitra foana tsika, na taiza toerana nisy atsika na taiza, na tany anaty haram-bato tafita, na teo amin'ny seza fiandrianana tafita, tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra azy. Tsy hoe rehefa teo amin'ny seza fiandrianana amin'izay tafita dia neniena ny fitiavan'Andriamanitra satria navelan'Andriamanitra teo amin'izay izy tsia. Ko nahoantsika niova ry havana malala, ny zavatra rehetra iainantsika andao hiderantsika an'Andriamanitra satria tsara eo amintsika io Andriamanitra io. Aza ataonao miankina amin'ny toerana misy anao, aza ataonao miankina amin'ny volany anatin'ny paosinao, aza ataonao miankina amin'ny mety voninahitra nananao na amin'ny toerana misy anao any anatin'ny fiasananao, aza atao miankina amin'izany fa andaontsika hiteran'Andriamanitra foana amin'ny androm-piainantsika rehetra ry havana satria tia antsika nge Andriamanitra tsy miova ny fitiavany antsika fa mandrakizay mandrakizay tia antsika mandrakizay. Aleluia. Fitiavana mandrakizay no ny tiavany antsika, mampaharitra ny famondrampony amintsika tsirairay avy izy. Amen. Jesosy malala. Fitondra luza, fitondra fiadanana
Fanaloatra ny foko. Halleluja. Amaky fijoroam-bavolombelona androany hiderahantsika an'Andriamanitra. Dia voninahitra natolotra anao mandrakizay Jehovah Ray Amalala fa dia nohenao anao ny vavaka fanalana ozina nataon'ny mpanomponao Pasitera Rady Rakotosalama. Tena tapitra ty semaine ty fa tsy nandrenesako teny ratsy na dia kely aza nivoaka tamin'ny fahafansanako lamatoa. Hitako hoe lasa ny nalefadefaka izy. Halleluja. Misaotra sy mankasitraka anao Jesosy malala fa navotanao ny zanakao satria anao ny lamatoa rehetra ho ianao. Ny nangatahako aminao Jesosy io dia ny mba tonga azy ao aminao ho lasa miaramilanao koa ka mba ekeo zany hetaheta zany tompo. Matoky anao Halleluja. Voninahitra anao reriany Jehova. Tao anatin'ny vavaka fifadikanana izay nataontsika dia nisy tokoa izany vavaka fanapahana ozina izany. Ary dia voninahitra ao an'Andriamanitra fanandrefan'ny vavaka izany rahavavitsika izay ijoro fahavolombelona izany ravana malala. Izany ravana malala ijoro fahavolombelona aminao androany. Sehoan'ny voninahitran'Andriamanitra ny fiainako ary tsy maintsy lazaiko eto androany satria fotoana izao atongavako eo aminy hitenenako ny fahatsarany. Halleluja. Tamin'iny herinandro iny dia nisy formation natomboko izay ravana malala. Rehefa vao miditra ohatr'ireny ianao manomboka zavatra tahaka an'ireny aty dia matetika tsika somary afaka vahan'ny olona izay. Indrindra ohatrany somary voilikilika kely. Tsy dia tena mitovy amin'ny rehetrarehetra ny fiainantsika ty fa ohatrany hoe tokatokan'izay. Ny resaka atao koa moa rehefa mivorivory eo tsy dia resaka mety amintsika foana satria matetika dia tena ratsy ny be dia be mifoka sigara ny akamaroany. Feno setroka sigara ny manodidina anao dia lasa mitokatokana ho azy ianao. Nefa kory zareo mihitsy nefa sady manilikilika anao ihany hoe ianao vahiny aty amin'ny taniny aty dia mieritreritra foana zareo fa izy mahay noho ianao, izy ambony noho ianao, izy tokony izy lasa lavitra noho ianao sy ny sisy. Dia miezaka izy mametraka an'izany zavatra izany. Dia izany ravana malala tsy miteny mihitsy fa atao ny zavatra dia rehefa misy zavatra atao fotsiny dia atao fa tsy miteny mihitsy azy zany. Dia miarakaraka eo ny ankizy dia mba mitsikitsiky fotsiny andrindray mba miresadresaka kely fa tsy dia tena miresaka firy. Dia aseho an'zareo mihitsy hoe zareo manana ny groupiny dia ianao tsy manana an'izaniza fa mitokatokana eo ianao. Indray andro amin'izay ravana malala tamin'ny omaly dia nisy zavatra nitranga. Rehefa hivoaka ny trano dia mivavaka foana hoe Jesosy eo handeha indray andro any rakofo ny voninahitra ao hosory Andriamanitra apetrako aminao ny tontolo androko dia mivavaka dia lasa amin'izay mandeha ravana malala. Fa rehefa tonga amin'izay no omaly ravana dia nisy zavatra nitranga amin'izay. Teo ampivorivoriana teo mihitsy n'izay rehetrarehetra amin'ny toerana anankiray dia maromaro ny olona eo. Ary ireo olona ireo mihitsy ilay olona somary manilikilika sy manavakavaka. Fa nisy vehivavy anankiroa ravana niala avy any dia tsy mahay miteny frantsay izy ireo fa miteny anglisy ravana malala. Dia nanatona anay ireo olona ireo dia nanontany zavatra ireo olona ireo dia niteny frazy maromaro teo ilay olona
dia tsy azony zareo reto le frantsay le zavatra nytenen'le olona fa zary avy namalala tonga dia azoko le zavatra nyteneny dia zany tonga dia namaly an'ireo olonareo avetrany dia lasa zany todika tany amiko le olona dia nyresaka izay sy le olona tao anatina fotoana foy zany a tsy ela be koa ary za koa tsy hoe mahay teny anglisy be hoe manahoana fa mba misy fotsiny ny zavatra haiko fa tao anatin'le zavatra mba haiko no nyresahandreo olonareo dia nyresaka dia namaly a dia zahako le namaly hoe avy namalala todika tany amiko daholo izy rehetrarehetra satria tsisy fantatry ry zareo ny zavatra tenen'le olona ohatran'ireny olona miteny amin'ny tsy fantatry reny le olona eo anatrehan zareo dia nitodika tany amiko daholo sady le mitodika le gaga be le tena hoe gaga dia nijery dia nyresaka teo anatin'ny tsy ampiray minitra akory fa fifampiresahana kely angamba teo amin'ny ataoko hoe 30 seconde teo izay sy ireo olonareo no nyresaka namaly ny zavatra nanontanian'ireo olonareo a dia lasa ry zareo rehefa avy eo taorianan'izay rehefa namalala tonga dia niova ny zavatra rehetra nitsombadika tao anatin'ny fotoana foy ny tantara rafana taorianan'izay tonga dia niaiky ry zareo ny orakoraka ny sasany ny sotisoty mihitsy ny sasany hoe zaho ny rafana incroyable tena hoe haiko ny zavatra tenen'le olona dia nyresaka tamin'le olona ohatran'ireny hoe nahita fahagagana zavatra tsy mbola hitan'ireny izy rehefa namalala teo amin'ny fiaina teo ary havana any anatiko any tehitomany tehideran'Andriamanitra be a saingy mbola eo masotry zareo a dia tsy afaka nanao ninina rehefa namalala fa any anatin'ny foko any misy vongan-dranomaso te hilatsaka eo amin'ny-masoko eo rehefa hoe ao anatin'ny fotoana foy Andriamanitra zavatra tsy nampoiziko a nanandratan'Andriamanitra anahy rehefa namalala taorianan'izay nanomboka omaly rehefa lasa teo namako daholo ny olona rehetrarehetra manatona anahy dia lasa te hifandray amiko dia vao tsy miteniteny kely dia anontaniana hoe savavy e za manahoana sy ny sisa rehefa namalala zany tsy noho izany fa tena tsapako Andriamanitra manavaka ny zanany tsika rehavana tena vahan'Andriamanitra tsika eny amin'ny toerana misy antsika eny a ninona mety zavatra nilikilian'ny olonanao na mety etretan'ny olonanao fa ianao omaly ianao mety tsinitsiny ianao fa rehefa Andriamanitra tena manandratra anao anatin'ny fotoana foy anatin'ny tampoka tsy nampoizina rehefa namalala niova ny fijerin'ny olona lasa mitodika ny amiko daholo lasa amin'ny anaiko ohatrany hoe ambaniko daholo izy rehetrarehetra teo tena niova rehefa hatrany hitako izany hoe menatra ry zareo hoe haitsika nanambanimbany olona tena mahay noho itsika olona misaina noho itsika nambanimbany itsika hatramin'izay nanomboka teo niova daholo ny fijerin'ny olona na rehefa namalala tsapako fa miaraka amiko Andriamanitra ianao io olona tokony miavaka ianao io fiarahamonina olona tokony hafa ianao rehefa namalala fa Andriamanitra tena afaka manandratra antsika amin'ny fomba tsy ampoizina amin'ny fotoana tsy ampoizina amin'ny fomba tsy takatry ny saina rehefa tianao Jesosy tompoy foana izy omeo voninahitra izy tataovy ny sitrapony ao hitanao zany fomba ianao zany alleluia amen Ina
mentompanao de tahina tsy manate sakany fatizakane irovelona ihany takany malaelo sy matrano efa mampanakarena nimba takany tsy manana nakekory azo efa manana ny zavake mifitahina o mentompanao de fitahina tsy misy fera afa mitsy anao afa mitsy anao tsy takanany amizao tontolo izao zany afa mitsy anao afa mitsy anao afa mitsy anao tsy takanany amizao tontolo izao zany fa afa mitsy anao zanone andovizay rehetra nanany jesosy kristy misy no mikarakaranao ka ino mataitaitra aminao manana ny manitra maheriny tsika manana ny zava-drehetra ka na inona na inona andetreanao korazy fajeresy zany anao afa mitsy anao afa mitsy anao tsy takanany amizao tontolo izao zany fa afa mitsy anao afa mitsy anao afa mitsy anao tsy takanany amizao tontolo izao zany fa afa mitsy anao eny na dia mandeha mamaky loasa antony fahafatesana zao dia tsy atahotra rehetra satria ianao no afa mitsy anao afa mitsy anao tsy takanany amizao tontolo izao zany fa afa mitsy anao afa mitsy anao afa mitsy anao tsy takanany amizao tontolo izao zany fa afa mitsy anao halleluia saotranao jesosy malala manavaka amin'ny fiainantsika andriamanitra io ry havana tsy mitovy amin'ny fiainan'ny olo izany ny fiainanao mbola fanampy ny fijoroana vavolombelako ihany koa rehefa malala efa miresaka eo dia miaino ny resaky ny olona ianao dia miteny mihitsy hoe Jehova ka izaho sambatra manompo anao ndraindray tsika tsy mahita an'izany raha tsy mivoaka eny amin'ny fiarahamonina eny ianao vao mahita hoe ay ve ny fiainako ty tena miavaka miresaka eo zareo rehefa namalala dia olona tsisy afa-tsy manana fanahinany ho avy matahotra misy zavatra ahina foana dia misy zavatra homanina foana dia ohatrany hoe tsy mety milamina mihitsiny dia izany foana nyresaka ry zareo eo dia za hoe Jesosy zahay nefa ny ty alleloia tsy miresaka afa-tsy ianao tsy manam-panahina ny rapitso tsy zavatra tahorana fa miandry anao ampitoniana ampifaliana alleloia dia tsapanao mihitsy ry sambatsika ry havana malala io andriamanitra rahanao io masambatra anao io aza miala amin'io na ovinanao ovina tompoy mandrakizay asan-drato isan'andro fa tsy misy ohatran'io ry havana malala tsy misy ohatran'io zany olona rehetrarehetra teneniko anao zany misy olona manan'andriamanitra hafa misy olona tsy mihinan'andriamanitra misy olona mandeha amin'izao fotsiny ny fiainany fa za tena tsapako mihitsy miavaka alleloia misaotranao zay Jesosy misaotranao fa tena avahanao ny mpanomponao Andriamanitra
tahaka an'izany koa reto olona rehetra zay tonga eto reto androany angatahako ihany koa tsy efa Andriamanitra mba hoavanao izy ireo ahoavy ny fotoana ohatr'izao indray amin'ny herin'ny androany dia mba anisany ijoro fa filomela sy hideranao eto ihany koa satria mahatsapa ny fitahinao sy ny fahasoavanao misaotra Jesosy anao rery ihany derany aja ny saotra sy ny voninahitra tato anatin'ity fotoana misy andrata ity enoko fa tena nisandratra teto tokoa ianao eny na dia foy aza ny fotoana Jesosy malalao ny fotoananay rehetra mihitsy tsy ampiderana ianao fa inonay androany fa nisandratra ianao Jesosy ary nyraisinao zay rehetra manatolotra itety tamin'ity androany ity voninahitra ny eo anao rery ihany halleluia halleluia amen zay ny fotoanantsika teto androany amin'ny herin'ntsika miaraka eto raha mbola sotonga any aminao any lanitra Jesosy mbola miaraka etsika ao anatin'ny fandarana misy andrata samita intontaontsika rehetra iranankiray farany ary hiampitatsika makany amin'ny fandarana fafaka fiamenana voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany halleluia amen Now
Alleluia, feno anao alleluia. Itopitsika tsirairay avy fa miarabanareo tonga somatsara indray eto am'izao fandarana izao. De tompany ombantsika tsiray avy ary de manasa anareo aharitra hatramin'ny farany. Fiteny ny fandarana ety mampionina misy andraty isaorana azy. De hanomboka indray tsika zao ny fandarana antsika vavaka fiambenana. Tahiny tompo daholo tsika mianakavy andao aloha takany mazatra de alefatsika ny hira feokira famantarana de anomboka avy hatranintsika aorian'izay misotro rano kely daholo tsika de vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Arao misy aniny kely ihany aloha sa ahoana ozy nareo. De tahiny tomparitsika tsiray avy de mino efa nahazo toerana tsara daholo de anomboka avy hatrany ny fandarana isika andreo moa tsika de hiaraka amin'ny ranabavitsika nambinina no itorantsika anaty vavaka fanombohana androany de aveo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny ranabavy Lina, alleluia. De aveo tsika hivavaka ho an'ny firenena miaraka amin'ny anabavy miaraka amin'ny anabavitsika maminga bizay tsy diso ako mami, alleluia. De tahiny tomparitsika mianakavy ndolotsika milohan'ny zavatra rehetra ranabavy Lina ny toriteny ndolotsika aloha ary hiditra mivavaka fanombohana metraka amin'ny fotoana belatàn'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo tsika mianakavy Miana Mahelosoa Italia, Rantarina Marie Charline Madagasikara, Lina France artisanat de Madagascar, Marie Hortensine Koweït, Marie Joe États-Unis, Bert Sava Koweït, Marie Hortensine Koweït, Jesosy Mpandresy Madagasikara. Tahiny Jesosy tsika mianakavy marita hatramin'ny farany daholo ary izy mianakavy de samy tahiny tompo isika rehetra rehetra. Ao alohantsika ary hivavaka. Ndao-pasitsika ny avavitsika nambina hitondra ny fotoana eo am-pelantan'Andriamanitra dia manome fandarantsika. Tahiny tompo nambina anao avy hatrany ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo ihany koa tsika rehetra izay tonga manatrika an'izao vavaka fiambenana alina izao. Mbola hiary vavaka indray tsika metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara sady mpanao tsara ianao. Fa fahasoavana sy famindraponao no mbola ahafahanay manantona anao indray amin'izao fotoana izao. Ary indrindra ahafahanay misaotra sy manome voninahitra ny anaranao ary mametraka ny fotoana eo am-pelantananao amin'izao vavaka fiambenana alina izao. Mbola misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra tamin'ny taritanao anay androany sy nanambinanao ary niarovanao anay. Vita soma tsara ny asa mandrara izay niandreketanay nataonay androany, asan'ny nofo izany. Ary androany ankehitriny dia mitodika amin'ny asan'ny fanandra izay Jehovah Andriamanitra mangataka ny fanainao masina. Tena hoe ampiteny sy hamany fatorana amin'ny lelanay tsirairay avy. Indrindra ireo olona izay hitondra ny teny sy hitondra ny fampianarana androany Jehovah Andriamanitra ary hitondra ny vavaka sy ny fizarana ary ny fahatsapana dia samy ho voakasika ny fanainao masina avokoa izy ireny tsirairay avy. Samy hanambara teny avy aminao. Apetraka eo am-pelantananao izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra mba tena hanatrika anay tsirairay avy ianao amin'ny toerana izay misy anay.
mba tena ho feny fanainao masina izahay tsirairay avy ka sy io ny fo amampanahanay Jehovah'Andriamanitra ary aoka ny teninao tena hoe ilatsaka tsara ao anatin'ny fonay tsirairay avy ioripaka aniry tsara iorina mafy ao anatinay ny teninao Jehovah'Andriamanitra ary izay koa dia iorina mafy aminao Jehovah'Andriamanitra ny fonay dia ho tany lonaka ho tany tsara aniriny teninao Jehovah aoka ny teninao tsy verina aminao raha tsy mahatanteraka ny iraka izay ampanaovinao ary izay rehetra izay tonga meno an'izao fampianarana izao ihany koa Jehovah'Andriamanitra dia azavelanao hiala maina fa samy leman'ny teninao ary samy andray azo tsara avy amin'ny teninao ary anovan'ny fiainanay hitondranay amin'ny lalana tsara sy ny fahamarinana ny teny izay omenao anay androany eto. Misaotra anao izay satria mbola nomenao an'izao fotoana izao ihany koa. Iarahanay amin'izao fotoana izao Jehovah'Andriamanitra aoka ny fanahy masonao tena hoe hitodika aminay manokana ny fitaovana rehetra izay ampiasainay ny connexion anay terakofy amin'ny ranao Jesosy mba handeha tsara tsy hisy sakatsakana ary ihany koa ny asan'ny devoly satana izay manapaka lavan'ny fandaharanay Jesosy dia tsy anakery tsy anapahefana faroako amin'ny anara-maheronao Jesosy Kristy velona tompony sabata manatrea anay tsirairay avy Jesosy amin'izao fotoana izao fiano'ny fanahy masonao izay tsirairay avy misaotra indrindra tompo amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavy nambina tamin'izay vavaka mamy sady matsiro Andriamanitra manakam-pahasoavana ane amaly fitianao ranabavy nambina dia tahiny tompo dia tombozitra mitombo fahasoavana hatrany nambina. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka andrareo tahiny tompo Côte d'Ivoire, Koweït, Côte d'Anela, Belgique, Samina Camaradin Jesosy, France, Marie Rosemina, France, André Suzel, Suisse, Bert Sava, Koweït, tonga soa sika mianakavy. Alleluia. Ajadomona Allemagne, artisanat de Madagascar, France, tahiny tompo. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa melohan'izay aloha dia hieno hiritsika. Alleluia. Atolotra mpitiavana be antsika ty ranankiray ty andao ataontsika fa mendrika ataontsika amin'izao andro sabata izao izy ty. Dia koa keo anatrehan'ilay lehibentsika ilay Andriamanitra tsoto, ilay Andriamanitra tsy misy tahaka azy andao ataontsika tery ty hoe tsy misy afa-tsy anao. Alleluia. Iara iaikitsika io tiana zay koa tahiny tompo ihany koa avy any Chine, Erikarac, France, Etodraonso, France, Ajaska Patici, France, Eliza Tiala, Koweït, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, tonga soa daholo nareo meno finaritra daholo raha natiritsika dia hitrapatrany amin'ny tenin'Andriamanitra maka baiboly maka toerana tsara dia hanomboka isika. Tahiny tompo daholo. Tsara ni fiainako, iana
alleloia tsara ny toko e tena marina zany ta tsy misy to azy a tsy misy to an'andriamanitra na ohatra ny aparany tany azy de tsy misy to azy hitady aiza-tso motsika ry havana tsy lavitra atsika andriamanitra alleloia aza mitady hafa-tsony fa mavita ny zavatra etra amin'ny fiainantsika io andriamanitsika io alleloia tahiny tompo lantonirina Liban tahiny tompo ihany koa izy koa mbola Rosemina Miraza tahiny tompo tonga soa Miraza moa zao izy any misy anao a tsatsika mba mifankalala kely de mba tononony ianao raha amin'ny herinandro rehefa miditra hoe Miraza avy any aiza satria io zao tsiry amboara-mielona avy eto France alleloia mpambiona zanaka andafo avy eto Koweït avao Koweït tahiny tompotsika rehetra ay avy eto France ao Miraza raiky izy tonga soa ianao Eliza Tsiala Koweït tsisy azo oharina aminao Jesosy Jesosy malala hoy Eliza Tsiala tahiny tompo lantonirina eny ary doatsy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra androany raha nampavitsika Lina artizanay de Madagasikara no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany avy hatrany tsika de hiditra amin'izany de aorinany toro-teny etiny de miverina eto indray ny tena koa mahamelabelatra tahaka ny mazatra rehefa avy eo ary tahiny tompo Lina anao ny fitenenana miandry kely tsika azafady misy miraikitra kely azafady toko ao ary tsika miandry kely tsika eo aloha tsika mba mandinidinika ny nanapavitsika Lina eo mahandra-pivoaka ny toriteny lasa ary tsika tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy sika manakavy izay miaraka manaraka indray izao fafatra fiambenana mantsika izao dia raisiko fahasoavanao mandrakariva ry havana malala ny izarany tenin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy amin'izao takariva izao ka rehefa vonona isika dia raiso ary mibaiko tsara toko fahenina 1:7. Rehefa samy ara-mahita isika ampitsara toko fahenina 1:7 dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nitodika ny jery azy Jehova ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao fa vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midiana tsy efa naniraka anao va ao amen. Ny tenin'Andriamanitra izay tena hodiny antsika eto moa ry havana malala dia ilay teny manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Fantatsika tsara izany teny izany ry havana malala izany fehezanteny izany fa teny filamatry ny andramoka izao mandehana amin'izao herinao izao. Raha eto amin'ity tantara ity dia ny tantaran'ny Gideona ry havana no lazaina eto izay nirahan'Andriamanitra satria rehefa tsy nihaino ny tenin'Andriamanitra tsy nihaino an'i Jehova ny zanak'Israely dia voasazy 7 taona indray dia teo am-pelantanan'ny Midiana izany izy ireo dia nampahorin'i Midiana dia Jehova nefa naniraka an'i Gideona rehefa nitarina tamin'ny Jehova ny zanak'Israely hoe vonjeo izahay fa lasan'izy ireo daholo na ny omby na ny ozy ny ninina izany fa nanana ny zanak'Israely dia norombahan'ny Amalekita sy ny Midiana dia naniraka ny anjeliny Jehova ny teny amin'ny Gideona hoe izy no voafidy hanafitra ny Israely. Gideona moa teto salasala hoe za iza moa za zay kely ty kely indrindra amin'ny ankonandraiko tony tsy natoko tena dia nefa Jehova ny teny hoe araka io teny io hoe tsy efa naniraka anao va ao. Tantara fohifohy an'i Gideona ry havana no lazaina eto fa raha hitodika amintsika tsiraray avy
Zany tenin'Andriamanitra zany dia raha ho amanokana ry havana malala ifampizara kely amintsika, tenin'Andriamanitra tena tsy mbola farehako mihitsy zany. Fa taona maromaro no nivavana tamin'ireny fiangonan-dehibe ireny, ary mba anisan'ny nandray anjara tamin'ny tanora zany, lazako hoe tanora amin'ny fiangonana ihany, fa tena mbola tsy narezan'ny tenin'Andriamanitra tena mamy be zany ry havana. Fa teto amin'ity andramoka izao ity nandronisako voalohany an'izany teny izany, dia nandinika hoe inona ny hevitra izany, inona ny dikan'izany mandehana amin'izao herinao izao. Fa rehefa nareny tantarany mpanompon'Andriamanitra io Paster Rado Rakotosalama io ry havana malala, dia tena hoe variana hoe izay ny dikany. Tena mahafinaritra ilay fijoroan'ny vavolombelona ry havana, ary mino koa fa isika tsiraray avy dia anisany toa ny Gideona ihany koa hoe tao anatin'ny tsy fananana hery, tsy fatokisana, tsy zavatra fantatra, kanefa dia nirahan'Andriamanitra. Dia izao tsika izao rehetrarehetra izao lasa mpanompon'Andriamanitra, fitaovan'Andriamanitra isika, izarany teniny, hanao ny asany. Moa ve tsika aveazavy ny fiangarantsika reto raha samy mandinitsika tsiraray avy? Gampitsika tsy tonga dia hoe nahazo fahalalana be avy hatrany, na hoe tena tonga dia fa hoe olona na olom-boafidy zany efa tany am-piandovoafidy tsika, fa ilay hoe tonga dia ohatrany hoe efa tonga dia azontsika nananantsika ny fahalalana rehetra ka ahafahantsika manao izao asan'Andriamanitra izao. Mino fa raha ny setra izay naviantsika avy, ny toerana sy ny fiainantsika tsiraray avy dia tena hoe tsy naneritreretra mihitsy hoe lasa ho mpanompon'Andriamanitra toy izao. Raha izaho manokana ry havana dia tena tao anatin'ny rehefa niala tao anatin'ny fiangonan-dehibe izany dia very hevitra, tsy hita hoe aiza ny aleha, inona natao, fa ndrenireny teny tsy nanana tena hoe toy ny ondry tsisy mpiay, vaky ny saina dia tojo mifanena tamin'ity nareny toritenin'ny Paster Rado Rakotosalama io, dia tena hoe resy lahatra hoe antson'Andriamanitra zany ity, izy no nanoro amin'ity toerana ity, amin'izao vondrom-bavaka izao. Dia izao tonga eto izao lasa mpitoriteny ry havana manao ny asan'Andriamanitra. Aveza izany hoy ianao raha tsy nanaraka raha tsy namaly ny antson'Andriamanitra, raha tsy nanaiky nandeha tamin'izay kely hery ananana tokoa ry havana. Satria na dia amin'izao fotoana efa hoe tafiditra anatin'ny asa fanompoana izao ary ry havana, dia mbola miteny aminao zahako ny vita batisa vao taona vitsivitsy monja izay, fa hatramin'izay nanaovako batisa izay ny tena hoe nahatakarako an'izany teny izany, nahalalako an'izany hoe tena asa fanompoana an'Andriamanitra izany. Mandehana amin'izao herinao izao, tsy mahalala inina ry havana, tena nao fa ny tenin'Andriamanitra mbola maro ny tsy fantatro anatin'io Baiboly io, ary mbola anatin'ny fianarana tanteraka foana hatramin'izao. Fa tena hoe nanaiky ny antson'Andriamanitra, dia nanaiky ary mahatoky azy fa ninona zavatra nirahany dia ataoko, tanterahako, satria fantatro fa eo izy afaka anolo-tsaina ankahery dia mino koa fa tsika tsiraray avy dia toraka izany, tsisy hoe tapipahaizana, tsisy hoe nandalina nianatra tany amin'ireny toerana manokana mandalina ny Baiboly ireny angambontsika, fa tena hoe teo ampiasana ny tao ampanaovana ny asa tsikelikely, asan'Andriamanitra, asa fanompoana izao no mirotsaka ny fanan'Andriamanitra amintsika, dia mahatakatra tsikelikely ny zavatra misy rehetrarehetra tsika, dia mandeha arak'izay hery kely ananantsika tokoa, satria Andriamanitra eto ry havana tsy mitako hoe mila olona manana fahalalana be. Gideona tsy nahalala inona, fa tena hoe nanaiky azy fotsiny, nanaiky ny teniny, ary izay fanekena ny teniny izay tsy misy hoe zao ka, fa rehefa hoe nanaiky naniraka ao izy, tsy naniraka anao fa ao. Dia ohatr'izay koa amintsika izy ry havana hoe tsy naniraka antsika va izy, ka inona no mbola isalasalantsika?
Izany indrindra ry havana malala no anentanako amin'izao fotoana izao. Na tsika izay efa ato anatin'ny asa fanompoana ka mbola misy ny firorontsaina, mbola misy ny tebotebo, mbola misy ny zavatra hoe sakatsakana maro isan-karazany dia miteny amintsika indray izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe mandehana amin'izao herinao izao, aza manahy fa eto aho. Izany ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ary ho an'izay rehetra vao mandre izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia fanentanana anao koa izao hoe aza misalasala, aza manisa ahiahy, fa matoa ianao mandre, nataon'Andriamanitra mandre izao tenin'izao azao hafana izao dia tena hoe ho anao izany, antso anao izany ka mandrosoa, mandehana fa eo izy hanampy anao toy ny nataony taminay ary mbola ataony aminay ihany koa izay hijoronay vavolombelona aminao isan'andro eto. Fa tena miasa Andriamanitra ary tena manatanteraka ny teniny izy. Rehefa ny teny izy hoe tsy naniraka anao va aho dia tena maniraka antsika izy ary tena vonona tokoa ny andray tanana antsika. Ka manentana anao ary havana malala hoe aza misalasala, mirosoa. Voangy antsika no nandre ny tenin'Andriamanitra momba an'ilay hoe alatsao ny arato hoy Jesosy tamin'ny Petera, alatsao ny akavanana ny arato. Na dia efa ny tena izy efa niala ny manontolo izay no nanao izany fa tsy nahazo trondro, fa noho ny tenin'i Jesosy dia nataony izany. Amin'izao fotoan'izao tokoa ry havana tena anatin'ny fahamaizina ny olona, tena miaino anatin'ny aizina tanteraka tsika izao. Be dia be ny olona no mijaly amin'ny endriny maro isan-karazany. Ka raha itsika izay vao antson'Andriamanitra reto no irahany handatsaka izany arato izany ry havana, dia ino izany arato izany? Izao tenantsika izao ny arato. Itsika no fitaovana ataon'i Jesosy hanarato olona amin'ny alalan'izao afatra ampitainy izao, hoe mandehana na tsy manana ino fa mandehana fa ombanao aho. Dia ndaotsika ry havana, ndaotsika hanatanteraka izany, mandrosoa ianao, midira ianao, alatsao ny aratonao, alatsao. Fa maro ny olona manodidina antsika tsirairay avy eny mila antsika, mila an'izao asan'Andriamanitra izao, mila an'Andriamanitra ireny olo ireny ho tonga ao amin'ny valany. Ka izany ry havana malala no izany toriteny fohifohy izany no hoe faly amin'izara izany amintsika dia misy manantena fa mba nisoraisitsika tsirairay avy izany teny izany ary mampahery antsika ihany koa hiroso hatrany amin'ny fanarahan'Andriamanitra, indrindra amin'ny fanatanterana ny asany. Dia ho azy reriarany amin'ny voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranam-pahavilinatsika tao anatin'izay teny mamy dia mamy izay netiny tamintsika izay. Alleluia. Andriamanitra manankirepasaovina anie amary fitianao ranam-pahavilina dia tahin'ny tompo ary dia mahereza hatrany hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Ho tahin'ny tompo anie ianao izy amary fitianao. Mahafinaritra be ilay toriteny sady mampahery no kalikaly makeny fa tena mahafinaritra be mihitsy miheno azy. Misaotra betsaka liana. Tsara 6:14 tokoa ny teny fanevantsika eto. Alleluia. Rehefa nanokatra ny fandarana andramoka izao tsika dia ny anaran'ny fandarantsika hoe andramoka izao. Izany hoe toy ny andramoka izao fa tsara Jehova. Fa ny teny faneva dia ny tsara 6:14 amin'ilay hoe mandehana amin'izao herinao izao. Mandehana amin'izao herinao izao. Teto i Gideona ry havana tsy nanana eritreritry ny handeha izy. Handeha ho aiza moa? Handeha hanohatra ny Midianina. Satria tamin'izany fotoana izany dia babon'ny Midianina 7 taona ny zanak'Israely. Ary nampahorian'ny Midianina tena hoe ory mbola pira noho ny nampahorian'ny Egyptianina ny zanak'Israely, fa ny fotoana fotsiny no ny amanjatonjato taona ny tany Egypta, fa ity 7 taona fa tena nangidy. Satria izao no mampangidy azy. Dao evaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara toko fahenina. Ny nampahorian'ny Midianina ny Israely
tena nampahorina hainao ngamindany hoe ampahorina sy ny atson'andriamanitra ny Gideona ho mpamonjy azy. Tsara toko fahinana dia ny voalohany nanao zay lasika mason'ny Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolo Jehovah ao tanany Midianina 7 taona izy. Isak'izay manao tsy mety anatry an'Andriamanitra ny zanak'Israely, Andriamanitra tsy mikapoka fa ny ataony atolony fotsiny amin'ny fahavalo dia lasa babo, dia lasa matsiaro fahoriana, lasa tsy matsapa fiadanana, tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary 7 taona izy teo, andiny faharoa ary ny tanàna Midianina dia nahery tamin'ny Israely, zany tena tamina main de fer hozy izy ny fomba teny amin'ny teny frantsay, tamin'ny tanana mahery. Ka ny taon'ny Midianina no namboarana zanak'Israely ireo firenena tany an-tendrombohitra sy ireo zomba amin'ny fiarovana. Tsy mba navita trano be dia be ny zanak'Israely fa navita zohy iefenana. Mba azonareo amin'izany ny fahoriana. Au lieu dia mamboatra trano zany hipetrahana sy hiadanana, dia aleo mamboatra zohy iafenana. Fahoriana ke zany rehefa isan'andro 7 taona zany ianao miafina, 7 taona ianao miafina, 7 taona ianao matahotra, 7 taona ianao midobodoboka, 7 taona ianao miakatra tension, 7 taona ianao tratran'ny palpitation, 7 taona ianao volovolo daholo ny vatana satria mireraka ny fo, marary fo, tsy mahita tory. 7 taona daholo zany. Mafy zany dia jerenareo andiny fatelo ary rehefa mamafy vonjy ny Israely dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary zanaky ny tatsinana niakatra nafika azy. Dia nitoby tandrifa izy reka raha nimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza. Ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely na ondry amanosy na omby na biriky. Fa niakatra izy hitondra ny omby amanondriny sy ny lainy ka ny fiaviany dia tahaka ny valala no amarony ary tsy hita isa izy sy ny ramevany dia niditra tamin'ny tany izy handrafa azy. Tsisy mamy ny fiainana, tsisy niangana, ny voly tehany zareo, ny biby sy ny omby sy ny ondry amanosy sy ny biriky alainy. Tena hoe nampahantraina ny Midianina ny zanak'Israely. Vokatry zany andininy fahenina, tsara toko fahenina andininy fahenina, ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina ka nitaraina tamin'ny Jehovah. Teo zany ny ambany indrindra tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely, mbola tsy tany Egypta, mbola tsy nihena be ohatr'izao ny arikarena. Tena lasa mahantra indrindra tamin'ny firenena rehetrarehetra tamin'ny andron'ny Midianina, tena osy. Mankasitraka anareo na fankasitrahanareo azy dia misaotra anareo fa mampahery azy ny fankasitrahana izay ataonareo. Jesosy hamaly fitianareo. Alleluia. Ary nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina, fa soa ihany mahantra fa nitarena tamin'i Jehovah. Raha sady mahantra ianao tsy manan'Andriamanitra, tsy mitarena amin'Andriamanitra, dia tsy mahantra indrindra intsony ny filazan'izany fa tsy fantatry intsony hoe mahantra ohatry ny ahoana, mahantra sy mampalahelo. Fa soa fa na dia nahantra indrindra aza ny Israely noho ny amin'ny Midianina dia mbola atao ihany hoe andeha hitaraina amin'i Jehovah. Zava-dehibe rehefa mandalo ady ianao, mandalo olana ianao, mandalo tsy fahasalamana ianao, mety mandalo fahantrana, mety mahantra indrindra ianao. Zay aloha ny zava-misy zao. Fa ny tsy tokony ho adininao, aza adino no hitaraina amin'i Jehovah Andriamanitra. Fa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely. Ndiny fa vita raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely noho ny Midianina, Jehovah dia niraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely izay nilaza tamin'ny izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Israely. Izany no nitondra niakatra avy tany amin'ny tany Egypta sady nitondra ireo voaka avy tamin'ny trano nanadivozana ary namonjy ireo tamin'ny tany Egyptianina sy ny tanany izay rehetra nampahorandreo ka nandroaka ireny teo alohanareo ka nomeko anareo ny taniny. Aroza taminareo, izao ny Jehovah Andriamanitra reo, aza matahotra ny Andriamanitra ny Amorita izay tompony tamin'ny ianareo nefa tsy nihainana feoako nareo. Efa nomen'Andriamanitra teny fikasana ny fahadiran'ovana mihitsy raha sady mahantra ny malahelo, fahadiran'ovana misaotra androany, izay mihitsy ilay teny tena mahalaza azy. Nisy fotoana Andriamanitra efa niteny tamin'ny zanak'Israely aza matahotra
za momba anareo fa zao aza manompo aza matahotra amin'ny andriamanitra ny amorita aza mikohaka amin'ny andriamanitra ny amorita fa mbola nanao ihany zanak'Israely. Andiny fa raika amby folontsika zao de tonga ilay anjenin'ny Jehova ka nipetraka teo ambanin'ny hazo terebita tao Ofra izay any Joasy a Jezerita. Ary Gideona zanany nivery vary tamin'ny fataka teo anena famiazam-boloboka mba hafeniny amin'ny Midianina. Zao ny ten'Andriamanitra, za anagana olona anankiray hitondra fandresena ho anareo. De nirahany amin'izay ny anjely hitady amin'ny olona io. Ity toerana ity de toerana fiafenana. Tao Ofra le izy, teo ambany hazo terebita. Izy io dia ana lehilahy anankiray atao hoe Joasy a Jezerita, izay nananjanaka atao hoe Gideona. Atao hoe Gideona. Ny dikan'ny Gideona zany dia hoe fotoam-bitana, fotoanany vintana, fotoanany chance, fotoanany vitana. Zay dikan'ny Gideona. Ary Gideona zanany nivery vary tamin'ny fataka teo anila famiazam-boloboka mba hafeniny Midianina. Ao ambany zany mivery vary sady miafina na ny vary ary tamin'izany tsotra ny fanaovany ranabavy anitra Clarisy azy reny velesina mafy be fa velesina moramora sao de reny Midianina. Velika de vao mahazo akotry de afenina aikana satria ho avy ny Midianina. Midianina tsy mataty mahita ny zanak'Israely manana na vary na omby na ondry na osy na boriky. De inona fa tsy de nitoetra amin'ny devolo rehefa anjany toetrany Midianina ny devolinga rehefa tsy faly mahita ny olona manam-piadanana ny devolinga tsy faly mahita ny olona manan-kohanina devolinga tsy faly mahita ny olona faly de angalarony ny daholo. Teo mihitsy nefany teo amin'io lehilahy io zany lehilahy kanosa, lehilahy osa sa miarika ny Midianina fa miafina anaty mivelo mivariny ary marina ny anazy. Marina zany, tsisy fanometsiny amin'izany. Mety isika amin'le toerana. Teo le anjely ny tonga, zany hoe misy olona tediaviny ao. Halleluia. Zao rehefa na malala de fandarantsika androany ity de raiso raisitsika taka an'io toerana tao Ofra io, eo ambanin'ny hazo terebinta isika izao. Ary misy amintsika na de mijereta raha de miafina, na de mijereta ihany aza de tsy sampotra ny anarana. Tsy hoe tratran'ny Midianina de mivery vary ihany mihaino toroteny ihany fa miafina. Tsaroako le ranabavy anankiray mpanaraka antsika teto tany Koweït tany izy. De ranabavy io bety ny patron raha vao mihainao amin'ny telefony io fa indrindra fa fantany hoe fivavahana, indrindra fa fantany hoe fivavahana kristiana. De tena tadidiko fotsiny rahavavy zay rahavavy ihany Koweït mafana be mihitsy ny andro any. Zay rahavavy zay omeny ny patron ny bodofotsy hitafiny amin'ny ala de tsy tokony ho tafiny io bodofotsy io. Fa tafiny hatrany amin'ny lohany misaron-doha izy. Rehefa amin'ny ala zay ny patron zany eto ambony fandriny de izy eo amin'ny tany matory amin'ny kodoro. De misaron-doha izy gaga amin'ny patron hoe andro mafana be ty misaron-doha finy any ataonao mijery fandarana manaraka fandarantsika amin'ny telefony izy. Satria tratran'ny patron bedy. Ohatr'izany ke ny andro tamin'ny te hihinana ihany ianao tenin'Andriamanitra. Tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona te tenan'Andriamanitra fa te hinjanoko ny vavan'Andriamanitra. Mahatonga anareo hoe tonga teo voky de misy olona any zany misoran'Andriamanitra raha afaka mihaino fandarana ankalalahana. Fa zay ranabavy zay mahataora be de patron de ny andro mafana tsy mivoka be mihitsy na io anaty lamba fa tsy raha za te hihaino fandarana.
tsy maintsy saromako ny lohako izy de hoany mijery telefona de atao maizina ny telefona de hoany miaraka amin'ny écouteur de mianaraka fandarana tam'izany ary raha tsy diso mety mbola tsy ohatrany tsy mbola nisy fandarana firy fa fiaraha-mivavaka amin'ny alina fotsiny nataontsika tam'izany mbola tsy nisy ty live ty fa rehefa ohatr'izao de miara-mivavaka ao izy miaino mivavaka fotsiny miaino fampaherezana tam'izany mitorytenitsika ao anaty messenger tam'izany da ditiko zay ranabavy zay tsembodraty sy mipatrapatraka mafana fa tsy maninony rehefa zay ny ahafahana me mitoryteny de zay ny nataony saromany lohany ohatra zany tamin'ny androny Gideona hitan'Andriamanitra nefa zany halleloia ahoana no ahitan'Andriamanitra an'izany sy atsapany an'izany efa eo izy eo ambanin'ny hazo tehibe teo koa ny anjelin'i Jehova mijery akaiky ny fiainan'ny Gideona i Gideona eo no itodiany mason'Andriamanitra io le olona nylazainy ny tenenany tamin'le mpaminany hoe za ozy izy aniraka izy teo aniraka olona anankiray ao izy izy hitondra anareo hiady amin'ny Midianina Gideona io halleloia andiny faharoa folo ary lay anjelin'i Jehova ny seho taminy ka nao tamin'le Jehova ny momba anao lehilahy mahery halleloia Jehova anao momba anao ary lehilahy mahery voalohany teo amin'ny fiainany na enesan'ny Gideona zany mba nisy ny antso ohatra zany ohatra teneko hoe zany za zany zao izy iteny tena bokosy be mihitsy ianao rado rakoto salama de ozy mantsy anao hoe voalohany any nisy ny tenin'izany na mampionona vadikely tsy mbola tena tady bokosy ianahy ty tsy bokosy fa iny fosiny am'izao mety zavatra fa ny tena ty mety fa tsy de tena hoe ay tiako be mihitsy rado rakoto zany fa bokosy be iny ohatra mety voalohany eo fiainana zany mety andresiko zany raha isy olona iteny azy zany ohatra ny azy zany zako nefa tsy ratsy satria asa tanàn'Andriamanitra halleloia hitraka ny endriny ozy Andriamanitra fa ohatra zany tenefona zany fa i Gideona teo vao naheno an'izany lehilahy mahery ao ana na ary eo koa de maneso Jehova ny momba anao ry lehilahy mahery teo izy izy Gideona zavatra rontsy na tamin'ireo zavatra ny teneniny ireo tsisy naharesy lahatra ny Gideona voalohany momba anao Jehova ry lehilahy mahery samy tsisy maharesy lahatra azy andiny fa tena voalohany Gideona indrisy tompoko raha momba anay Jehova nahoana nozony zao rehetra zao izay aiza mifakaka rehetra nataony zay nylazany tamin'ny razana hoe tsy nitondra niakatra tany Egypta fa Jehova anakehitry efa nafohany mihitsy Jehova ka nolotra ny tanany Midianina momba anao Jehova de izy hoe momba anay ve Jehova de zao le farany momba anay ve Jehova de zao babo ohatr'izao zay tenanao zay momba anao Jehova zay momba anao ve momba anay ve Jehova nefa nasovaka izy zany commentaire zany tamin'ny zavevokany mavina momba ny devanday de bety foana tsy mahay azo mijery telefona fa de anaty maizina mangalatra mijery fandarandry toko erikasa eo nefa mahazo mijery tsara de mijery ara-tanàna halleloia so ohatra ny soamevo halleloia bogosy dada ozy izy mampionona ao ambony ao halleloia halleloia tena ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe momba anao Jehova raha momba anay Jehova ozy izy de manino zay ohatr'izao ary nange zatra tena momba anay ve Jehova de zahako lasa ohatr'izao sisan'ny fiainako mively vary ary amin'ny afona mihinakanina re am'izany na vilisotro tan na reny arangamba afenina minana moramora fa satria manino so de reny Midianina alainy na vary misy fotoana nisy vakitrantany a Madagasikara de lany hatramin'le vary sy loka tambona vary sy loka
nisy olona fantatra ohatrany izy nisy nanafika nisy niakatra atao an-tranony izy menakavo matory eo dia mbola misy an'izany hoe mamosakafo amin'ny ariva dia misy ambondoaka kely eo sosisy misy ambombary dia niditra atao an-trano ny mpangalatra tamin'ny alina dia mbola nohaniny daholo le ambon-tsakafo tao lany ny sosisy lany ny vary dia netiny daholo amin'izay izay azony netiny sosisy be ray lapoaly to dia nohanin'le mpangalatra aloha zay izy vao lasany batany telesiny rehetra fa tsy nahabatany ininona le lany le vazy ty sosika mba voky loatra dia tsy dia afaka nietsika firy tadidiko izay fa makitra amina mpome zay tsy nahatondra ninina fa hoe voandrona teo varavarankely ny zatra rehetra tokony hoentina tele bafla ohatr'izany fa nohaniny le vary sosisy nga mba voky loatra ohatrany olona mpivavaka ny tompon'izay trano zay a alleloia men'andriamanitra ny fahavokisana loatra dia tsy afa-nietsika firy alleloia fa tena totodrana sosisy ray lapoaly tamin'izay nefa le mpangala tena tonga na telefona aza tsy very a fahasoavan'andriamanitra zany dia nitodika anjey azy Jehova rehefa niteny zany Gideona hoe zavy dia momba anay ve Jehova 9:7 dia nitodika anjey azy Jehova nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeny Israely amin'ny tanany Midianina tsy efa naniraka anao va mandehana amin'izao herinao zao iverina amin'itsika avy eo fa ozy izy Gideona 9:10 nindrisy tompo atao ahoana famonjy ny Israely eo izy mamaly an'le hoe lehilahy mahery satria niteny Jehova nisy azay savaposina pataloha zay tokoa dia lasa le valopy marina tokoa zay valopy ray zany mivery a dia sosisy ray lapoaly dia vary mangatsika zay ny lasa mpangalatra olona mpiara mivavaka taminay zany olona zany mialatsika fa misy zavatra ny maso plema namaly Gideona momban'le hoe efa vovalina le hoe mombanao Jehova lehilahy mahery raha mombanay ve Jehova izy dia zao no mahazo anay dia eo hoe mombanao Jehova raha lehilahy mahery dia ozy izy indray valiny 9:10 indrisy toko atao ahoana ny famonjy nisy ny mpianakavy ndraiky maneno indrindra amin'ny Manase ary zany kely indrindra amin'ny ankonany raiko tara amin'ny Gideona tsy lehilahy mahery zany izy miainan'izany tsapany mihitsy fa tsy lehilahy mahery izy sady taranaka olona sahirana sady kely mbola izy koa ny sahirana indrindra ao zany hoe tsisy atenany tsy mahery tena tenany mihitsy tsy mahery zany ahy ity zavatra ity evantsevany tiako mba ataotsika samy hafa tsika mila mahay manavaka ny fanetretena sy ny fanambany-tena isika dia manetri-tena fa itsika tsy manambany-tena ny atao hoe manetri-tena dia zao misy zavatra anankiray anananao fa tsy ahariarinao iny tsy reharehanao iny ohatra hoe mahay ianao hainao izy olona mahay mitendry zavony eo matetika sady mikitikity zange tsy dia mahay fa tendreo hirana ke zange tsy dia mahay an'izy ity fa mitendry liva izy efa tonga dia mety be fa ny manambany tena indray dia zay rehetra any aminao dia ataonao tsy misy dika dia ambanianao daholo samy hafa manetri-tena sy ny manambany tena ka teto Gideona dia nanambany tena izy tena aminazy zany tsisy ninona mamiratra mihitsy eo amin'ny fiainany tsisy ninona fianakaviana ndraiky ozy izy mala indrindra amin'ny Manase amin'ny fokony Manase fa mbola zakoa ny mala indrindra amin'ny fianakaviana iray tsisy raisina mihitsy zany Gideona tsisy azo atenaina mihitsy zany any raha izy no antokaniny zao nefa ten'Andriamanitra Andriamanitra tsy nanontany azy i Jehova tsy nanontany azy hoe manao ahoana moa zany ianao ty eo amin'ny fiarahamonina manahoana ny herinao tsy nanontany an'izany Jehova Andriamanitra zao no teny Jehova andreo mandehana amin'izao herinao zao fa zany mombanao rehefa tenenina zany ny olona hoe mandehana amin'izao herinao zao dia olona manana hery zany io olona io manana hery tsy fantatra na kely na beny ao raha olona anankiray zao manana fiarakodia ohatra dia misy olona tonga aseko mitondra ny fiarakodia zao no teneniko hoe
mandehana am'izay carburant misy ao, mandehana am'izay carburant ao, ndikan'izany voalohandrindra velona aloha itaoby satria misy carburant tsy fady raha tonga hatra izy fa mandehana am'izay carburant misy ao, mandehana am'izao herinao zao misy hery zany ao anatinao am'izao herinao zao tsy mila anampiana tsy misy analana fa io ianao io mihitsy mandehana am'izao herinao zao tahaka ny miteny zany Andriamanitra hoe mandana fahatokisako ny hery ao anatinao. Ohatrany hoe nirefesin'Andriamanitra ny zavatra ho ataony Gideona dia nirefesin'Andriamanitra ny hery ao anatiny dia azon'Andriamanitra toka mandehana am'izao herinao zao fa misy ampanaovokanao dia io herinao io mihitsy io abetsaky ny herinao io toetsy ny herinao io toe-batanao io herinao io mihitsy ampy anaovanao an'ilay zavatra. Alleloia. Amin'ny Gideona tsy misy hery ninninona ao aminy ary raha amin'ny Gideona tsy possible hiainga mihitsy izy ary amin'ny Gideona koa tsy mampino mihitsy zany hoe izy avita zavatra. Ary teto ary izy rehefa niteny izy ankely indrindra andininy fahinam-boly dia hoy Jehovah taminy omba anao tokoa mahafitsin'Andriamanitra omba anao tokoa ka amely Midianina toy ny famely olona ray monjy ianao. Alleloia. Salasala zany tenenina tsina dana fa omba anao nana ndanao aho fa za tena momba anao. Tsy nino Gideona hoe za avy ty avita an'izany dia nangataka famantarana izy ho lava raha vakitsika fa jerenao ambadika eo ambany eo fa nangataka famantarana izy mba tena tonga anazy tena resy lahatra fa tena mitombona ny zavatra tena satria hatreto aloha amin'ny Gideona tsy mitombona mihitsy ny zavatra tena n'Andriamanitra hoe izy sady lehilahy mahery no mandehana am'izao herinao zao. Andriamanitra raha ny teny hoe mandehana dia satria afaka mandeha. Tantariko anareo foana le rahalahy anankiray le mivarotra zareo mivarotra manao épicerie dia feno mpamosavy hoe amin'ny toerana misy ny sabotsina mehana manodidina sabotsina mehana iny misy mpamosavy amin'izay amin'ny alina mandeha eo ambonin'le kambarotra kitay zareo dia manisakisaka eo ambonin'le kitay kareporepoka mihitsy ny kitay hitsahan'le mpamosavy. Dia izy le rahalahy misy mpamosavy andeha mivoaka any aby tonga de izy le vady kalma aloha kalma avery andolo hivavaka tonga de izy le rahalahy efa mivavaka foana hatramin'izay fa izy mpamosavy zany hitanao mandehana am'izao herinao zao zany hoe amin'le rahalahy ny hery ato anatiny mivavaka nataony tamin'ny maraina sy mivavaka nataony tamin'ny herinandro mivavaka nataony tamin'ny sabata ampy hiatrehany an'io mpamosavy fa tsy mila hoe io indray vo hifady anina dia lasa ihany le mpamosavy mivavaka torotoro fo be zany ianao tena mivavaka adin'indray mihitsy eo vao tena tafiditra le mpamosavy ke 10 minitra any ao fa ny herinao io efa voarainao io ampy hatrehanao mpamosavy efa mivavaka foana atreo sady mivoainy ny trano tsoaka mpamosavy. Alleloia. Zao le havana malala hatramin'izay Gideona dia niaina ary nieritreritra fa matoa izy babo dia satria izy malemy satria izy kely satria izy osa ary dia niaina tao anatin'izany fisainana zany nanomboka tamin'ny nahababon'ny zanak'Israely ny Midianina zanak'Israely dia efa zay tao anatin'ny sainy hoe za osa satria za babo. Ny reny bibilava reny no ndriavana reny bibilava reny rehefa ho an'ireny olona mpio bibilava reny dia zao rehefa tiano kelikely ny angezan'io bibilava io na antitra azy dia ompiany anaty toerana kely anaty kazy kely fa rehefa tiano ngeza sady lava io dia ompiany anaty kazy ngeza be arakaraky ny angezany zany arakaraky le tontolo arakaraky le angezan'le tontolo ametrahanao an'le bibilava no mangeza sy mahakely azy. Dia raha bibilava mitovy karazana samy miarateraka mitovy taona samy velomy mamena sakafo mitovy fa ndray ato anaty boaty kely kazy kely reny
de ndray atao anaty ngeza tsy mitovy ny fitombony lasa ngeza le atao anaty toerana ngeza kely tsy mitombo a raha anaty toerana kely nefa bibilava mitovy reo fa niankina amin'ny toerana nasiana azy i Gideona dia nizarina ny aina tao anaty tahotra tao anaty tebiteby tao anaty fanahina tao anaty fanambanitena hoy ny tenin'Andriamanitra Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery ary koa mandehana amin'izao herinao zao mandeha amin'izany herinao zany dia zay ianganao eo ny fantarina andramika izao tsy manenga zero zany zay zany tena niainga tsy misy niainga zero zay tsy niainga tsy misy fa niainga tamin'izay teo am-pelantanana niainga tamin'izay teo am-pelantanana mandehanana amin'izao herinao zao ordinateur anankiray telefônina anankiray ndao iange dao anao live telefônina ray a nanokapana groupena messenger dia nasiana groupe anankefatra anankidimy dia nampiasaina daholo ny telefôna tamin'ny tadidiko tamintsika vonanao toriteny voalohany toriteny en direct anarany tamin'izany dia rahabe tamin'izay tao hatraminay nalaina dahony aloha ny fitaovana teo am-pelantananay ny zanakay nanana tablette zay mivady nanana ny telefônina anay a dia ny telefônina fixe atao an-trano reo nampiasaina niantsoana olona ihain'ny toriteny tandany rehefa sabata dia miainga avany ny telefônina fixe dia atsoina misy olona tsy manana Facebook tamin'izany dia atsoina amin'ny telefônina fixe dia apetraka eo ny telefônina dia ny telefônina sasany a iantsoana olona amin'ny messenger dia atao olona miaromaro ilay atsoina tsika tsy niainga zero zany nisy teo mety kely fa Jehovah tsy mitady zavatra betsaka ny zavatra tenen'Andriamanitra zao mandehana amin'izao herinao zao famelohan'izay dia niteny Andriamanitra fa za mombanao tokoa ahako halleloia mombanao tokoa i Gideona rehefa niady tamin'ny Midianina dia tsy mba tahaka ny Samsona rehefa hiady tamin'ny Filistine dia melohan'ny nisetsika ataon'ny Samsona na hiady amin'ny liona tanora izy na hiady amin'ny Filistine izy dia zao ny teny hoe misy teny tahaka izao hoe dia nilatsaka ny fanahin'i Jehovah ary efa nilatsaka ny fanahin'i Jehovah tonga dia nivadika natanjaka be mihitsy ny Samsona latsaka ny fanahin'i Jehovah dia naminany Saoly ny Gideona indray tsisy fanahin'i Jehovah nilatsaka fa zay hery tao anatiny no netiny aingy fa niampy fomban'Andriamanitra halleloia hoy Jehovah hoe mandehana amin'izao herinao zao fa zao za mombanao ny tsy ampy amintsika ny hery misy any fa ny tsy ampy amintsika ny tsy afahantsika manao ninina dia ny fomban'Andriamanitra tsika na ny tsy fomban'Andriamanitra tsika miseho tamin'ny Gideona le anjelin Jehovah sady ny teny nanao hoe mombanao Jehovah lehilahy mahery ao aorian'ny fomban'i Jehovah tsy lehilahy osy io fa lehilahy mahery ary Gideona raha tsy nisehon'ny anjelin'i Jehovah tamin'io fotoana io ka nitenena hoe lehilahy mahery dia nijanona ho lehilahy osa foana izy teo amin'ny fiaina ary betsaka amintsika no mijanona ho lehilahy sy vehivavy osa foana satria mieritreritra fa osa androany miseho aminao koa ny anjelin'i Jehovah ny atokantrano any miteny aminao hoe mombanao Jehovah lehilahy mahery mombanao Jehovah ry vehivavy mahery ndo hivoakytsika ao anatin'ny fahosantsika io ndo hivoakytsika fa misy zavatra ao anatitsika misy hery ao anatitsika
marina tendrana babiliana teo a isika rehetrarehetratykeravana aona moantsika ny lasa mitory tena inona momba fantatsika tram'izany zato ny tena eko anao an'ity baiboliko ty a efa nijeroko avolena taminareo foana de nomenay ity baiboly ty a rehefa andraisina mpandrefana sany toka tamin'ny 4 novembre 2001 4 novembre 2001 mety misy aminareo maharaka eto mbola tsy teraka akory tamin'izany 4 novembre 2001 io nomenana fa tsara tareby mihitsy baiboly io de mipetraka atao anaty manana bahu zay zay tany an-traminay mipetraka ao anaty bahu miaraka amin'ireo boky rehetrarehetra haingo trano 2007 io vao nisokatra tena nisokatra teo avoananao ratirapazy nijeranay hoe misy an'izany agay misy an'izany amosa so de mba sambosa ary tony amosa agay filemona marina nke tendrana babiliana teo vo nahita an'zany tram'zay maro teo marika alika jao nahitsenjery zay ary tambola kely nananiany misy hoe matiny valika ny alika ny jaona sisy zay zany ny aniany neta ateo marika alika jaona matiny valika ny alika ny jaona tsisy nina fantatsa fa zao rehefa momba antsika am'izay andriamanitra nietsika ataotsika miampy ny fomba an'andriamanitra mahatonga atsika ohatra aza miandro hoe iny familatsaka aminao ny fanahin Jehova fa raha iso ny tenin'andriamanitra androany hoe momba anao Jehova ary lehilahy mahery ngezangeryavana ny herin'izany teny zany ngezangeryavana ny fiatraikan'izany teny zany hoe Jehova momba atsika rehefa Jehova ny momba atsika zavatra eritreretintsika tsy vita hatram'izay sady sahatsika manao azy no vitatsika misy ira teny anglisy zay a tsy ira mpivavahana moa izy fa ira country amoa ty country ira teny anglisy zay miteny hoe ny vevinareo vehivavony a rehefa mbola eo anatrehan'ny vady ao tokantrano ao de ohatry ny voromailala fa rehefa ohatra hoe sanatry tsotsony ny vady iny tsy maintsy mandeha miady rery de manidina lasa voromahery any tonga de lasa sady rainy na ny vavy mavita zavatra ianao koa ngeravana raha tsy miaraka amin'ny tenin'andriamanitra zany hoe raha tsy Jehova ny momba anao tsisy ninona vitanao androany za teteny aminao mavita zavatra ianao tokony havita zavatra anao misy hery ao anatinao za koa androany mba hanonona anao hoe ry soa meva vehivavy mahery momba anao Jehova ry sandola vehivavy mahery momba anao Jehova ry linazy vehivavy mahery momba anao Jehova ry mampionona vehivavy mahery zay anarina hitako eto ny tonononiko halleloia tao anatin'izay misy heriny latsaka ny tononona hoe lehilahy mahery teo fa ny fo am'zay hoe lehilahy mahery tanona zaza voatonon'izay halleloia ndao no hivoaka anatin'io toerana kely io toerana mahaosanao io fomba fisainana mahaosanao io fomba finonao an'andriamanitra mahaosanao tsy avitanao ninino tsy sa manao hoetsika mihitsy tsy samino foziny hoe zavy ty avitany zany indriso sisy Gideona zany eo hoay zavy enina moza izay zay foana nirano sanandro fa iza moza enina moza misy ira anankiray zao ira ohatra zany mainty ao zany angambo ohatr'ohatr'zay mainty ao izy de zany angambo zay tiavanao misy olona fantatry ao zay eny mainty no ny tena ko raha mainty ianao na fotsy na mavo na mena maninona zanak'andriamanitra ianao olona tokony ahomby misy voninahitr' eny aminao halleloia misy zavatra manolonanao aza mba miteny zany tsonga io hoe de ho vitako fa za miteny anao androany ho Jehova Andriamanitra mantsainy Gideona omba anao tokoa nge ianao koa nge lehilahy mahery mety osy ianao za momba anao tonga anao lehilahy mahery halleloia tsy olana amin'ny devoly mihitsy mikitikitika anao hatram'zay zay foana koa zavy azo hoe mba hiady amin'ny devoly savy mba hitondra mavaka olo zany de iny izy ano sitrany ty za ty mety mba metra tana
mombanao Jehova lehilahy mahery mandehana am'izao herinao zao, mandehana am'izao herinao zao. Rehefa fanijoroka avomela taminareo nanomboka nivavaka izay tamin'izany dia nisy nitory tao amin'ny fitsarana fa tena hiainga andeha ao any amin'ny fitsarana zany na angovotra tsisy ninona teny tsony ny olona ny mpianakavita zany efa tena inona ny atao fa tsisy tsonina dia vonangarana avoka mpanompon'Andriamanitra niaraka tamin'ilay tany ny teny momba anareo Jehova fa mandana niditra tao fitsarana ry avana vadiko boribory tsy kitay tsy varomaina ohatry ny lohako boribory iny nidirako tao boribory nantanin'le mpitsaroko nao famitoerana aizany mpisolivavy tsy manana tokoa fa za amin'io efa avy nandray teny fa omba Jehova fa za mbola natao azy enina zany nomba raha omba avy Jehova tsy mba nahita avoka tena farak'izay mahay a dia ty tongitrany tsisy ninina ry havana niditra tao niaraka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova momba anao fa hainao zany Jehova momba anao zany Jehova momba anao zany na hikitika ny vavan'ny avoka amin'ny fahavalinao ary hainy atao za ry havana tsisy avoka fa ny avoka ny mpitory ahy ihany no miaro anato amin'ny fitsarana tao miaro anahy tahaka hoe za ato ireny nanakaramasina amin'ny vola satria maninona Jehova momba ohatr'izay ny fieritreretanao fa tsy mahavita ninina ianao io raha ianao tsy misy an'Andriamanitra dia ekeko ozy anay za tsy havitan'izany tsy vitanao io fa raha ianao kosa omban'Andriamanitra sahako mitenao resinao io aretin'io sahanao amin'izay miady amin'io aretin'io sahanao amin'izay miatrika ny olan'io sahanao amin'izay miatrika ny fahavalonao io mafy ny ravana taloha zany eo ana mitompotrosa zany misy fotoana efa nomboka nivavaka izay ozy ny tompotrosa aiza ny volako ary akehirany anotsika tao anaty aitsy ny anotsika izy anao mpanarivako taman'olona raha dia fa mila miresakitsika ozy ny tompotrosa misy patron be zay na natrosa be tamin'ilay iona jesosy inona ny atao amin'izany iona zany tsy manana hery ionana amin'izany olona zany rehefa nanomboka naheno kosa tamin'izany dia mombanao Jehova mandeha rehefa Jehova no mombanao na ny fony io fahavalonao io ary kasiaky efa Jehova mihitsy ny avoka avy tamin'izany niatsatomony alleluia mampamangany amin'ny eny alleluia niatsatomony alleluia iny moa teny faranteo fa avy tamin'ny azatomona iny moa le sahatsika faranteo rehefa Jehova no mombanao sahanao amin'izay miatrika an'io aretiny sahanao amin'izay mikony amin'io fahavalonao io alleluia ry lehilahy sy vehivavy mahery mitsangana fa Jehova no momba sotra ny tojo tsy afizana ny tojo mihitsy zay mifantoka tsara zay zay mihitsy rehefa Jehova no mombanao tamin'izany eo amin'ny tompotrosa aiza eo ntsika dia mba mitondra vola dia manay fotsiny ianao anatin'le e hoavy misy tompotrosa zay mpanao politika zay izy olona mahitahita zany olona zany levana nafaly zany natezitra dia miteny ratsy foana ary tsy mahay miteny mora fa nafaly zany natezitra dia raha miteny fehezanteny anankiray izy ohatra zany zao hoe io tenin'ny azatomony hoe ka efa Jehova mihitsy no avokanao tamin'izany dia isaky ny teny anankiray a misy teny ratsy
manererana azy pitendra ary zany rehefa tonga ianao ka tsy mitondra voly naiza naiza eny ampivoan'ny arabe eny amin'olony viandro busy tabatavainy teny ratsy bararaiky anao afabaraka man'olona fa misy fotoana ioana am'izany olona zany indray iteny amin'ny olo hoe tsy manam-bola fa efa mivavaka ny tenin'Andriamanitra hoe dana mandrosoa fa samombanao ioana am'izay fa tena voalohany teo fiainana tsy ny teny ratsy olona io tsy ny teny ratsy ary ny teny mora nefa zay tsy ny teny tamin'izay za mba miteny mora fa menatra zay na aza asiana teny ratsy fa efa mba mivavaka zay tsy ny teny an'izany zay fa vavan'lio anazy nakombon'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny andron'ny Daniela ray amana na akombon'i Jehovah le vava-piteny ratsy tsisy teny ratsy. Alleluia. Mandehana amin'izao herinao zao efa momba anao aho Jehovah. Mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny tanan'ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina tsy efa naniraka anao va. Halleluia. Vita amin'izay nangataka famantarana ny Gideona. Vita amin'izay ny famantarana mbola ohatry somary ny salasala. Fa mbola nampanofisin'Andriamanitra hatramin'ny fahavalo. Nanofian'ny Gideona hatramin'ny fahavalo, nefa fahavalo tsy voafantatra izay fisian'ny Gideona. Fa Jehovah efa momban'ny Gideona. Tapairanao androany. Zavatra tokony vitanao io manoloananao io. Matokisan'Andriamanitra io. Androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ty ny tenin'Andriamanitra anao, fa lehilahy mahery ianao, niara-ny latsaka tao anatin'izay fa na ny faherezana. Alleluia. Raha osy ianao tonga eto androany, za miteny amin'ny anaran'i Jesosy fa lehilahy sy vehivavy mahery ianao, midina ao anatin'izay fa na ny faherezana. Alleluia. Dia mitraka, dia dana hatreo Midianina. Fa ny andro sy tenaran'i Jehovah zay ny andeha amin'ny fahavalo zany ry amana. Dana fa samy momba anao indray andro fa Jehovah vombela taminareo. Nisy nivarotra tômôbily zay indray andro. Fa ny tantaraiko teo ty fa averika any satria misy aminareo eto mbola tsy nalala. Dia nivarotra tômôbila dia avy teo amin'ny vidiana taman'olona. Dia nanatrao hoe dia nividin'olona, dia mbola nividin'olona ray indray, dia nividin'olona ray. Dia farany nitotona tao amina lehilahy zanaka olona ambony be tao amin'ny firenena. Mpiandraikitra ny aloha tsy teneniko manjary fantatrareo ilay olona. Tena olona manana fahefana tao Madagasikara tamin'izany. Zay efa nanomboka nivavaka. Ny olana nefa avy eo misy problème ny taratasy tômôbily io, avy any amin'ny voalohany mihitsy. Zany hoe nisy taratasy kely anankiray izay tsy ampy. Fa ny problème ny olona rehetra izay nolalofany tsisy natao injareo fa tonga dia taty aminay amin'izay. Niantso anay olona io. Olona hitanao amin'ny télé isan'andro. Fantatrao ny fahefany, fantatrao ny heriny, fantatrao ny zava-bitany. Niantso anay andro amin'ny 1:00 alina. Allô? Radio? Iza ho azany? Fantatrao ngamba? Za ampianina ihanina zao. Dia tena feoany tokoa fantatrao kenao amin'ny télé matetika eo. Zao izy tonga ianao raha pitso maraina dia asiako alain'ny pôlisy ray camion. Ahoana ny zanako ny varotanao an'ity tômôbila? Tsy milamina ity ny taratasy. Dia miezaka manazava zany ka ilay izy milamina. Fa alaina fotsiny ilay taratasy kely anankiray any amin'ny olona izay tompony taloha fa tsy nalefany. Dia tsy tena manjary. Tsy manao ahy ianao. Pitso dia raha pitso maraina ihany. Raiko alain'ny pôlisy dia avoaka ny gazety fa piso loky. Tena mangovitra. Ianao moa tsy mahazo mampiseho amin'ny fahavalonao zany hoe mangovitra fa dia mody miteny. Eny ary ka dia ataovy azy ataonao fa
nefa ny feo am'izany efa ny ambivotra natao hoe ary ataonao aena fa tsy natory any aliny fa nivavaka ranao aly mibavaka ary avana iatria ampan'izany polisy raiky anao ny tonga ao an-trano zany satria ho alaina baraky mihitsy zany hoe azy mihitsy zany le tany ho alaina baraky ianao de alainy ny polisy de aseho gazety zany raha tamin'izany nisy Facebook mety efa mivoaka Facebook fa za tsy mba manana anarana lehibe hotononona ry avanao amin'ny fianakaviana iza ny fantatro fa niezaka aloha ny alin'iny amin'le maha olombelona ny antso namana mpailalana namana mba zay ambonimbony mba fantatra ny olona koa amin'ny alina matory tsisy iza no foazina am'roa folo alina fa misy Andriamanitra azotsika foazina ary tsy matory kory areo fa azotsika tsona na amin'ny ray maraina na amin'ny roa maraina na amin'ny satsakalina inona namoretako ny loaliko nandritry ny alina Jehova marefo a Jehova resiny zany olona zany a Jehova tsy afaka miohatra am'izany olona zany a Jehova resy a tompo ho Jehova tsangana ary lehilahy mahery andehana am'izao herinao zao tonga ny maraina ozy nareo za mihitsy ny antso any olona io areo aza tsy andry anao tonga ty aho a fa aiza ny misy anao zany eo anaminao aiza ny misy anao atorino biraonao fa zaho andry de mifankahititsika za zao tely an'izany teneniko anareo zany za andreo any ho avy any de hitondra mpanao gazety de hitatsika eo nefa ran'zany tantara zany teneniko anao ny fona tampoka zany olona zany ary nagataka fifonana tamin'ny mampiona satria teny mampiona tandray tena tratra ny faterana satria raisina fotsiny ianao misy olona ambony mampitahotra anao ohatry zany taitra ny faterana ao ny fomba hivavy zany hoe zahako le tamin'ny alina tena Gideona kely tena miafina midianina na novoery tao amin'ny Jehova Andriamanitra tsara avana reko tsangana za momba anao lehilahy mahery mitsangana am'izay za lehilahy mahery zahako ndray ny antso any olona io natsoko tamin'ny telefona aiza misy anao za mila miona aminao aiza ao amin'ny filemetazy atoroy afa ho avy any aza ne manao an'izany rery sefa alao zany sefa mialatsy ny ary sefa naheriherin'ny teniko maly fa tsy mety mihitsy ao ny teninao fa nahoana ho azy fa azavainanao izy ngefa ohatry zao ary izy azavaina anazy tamin'ny alina tsy nenony fa nazavaina anazy fehezateny indray izy marina to de nekeny eny marina zany anatsiny fa ny fona ao aika eo anatytsika ao a raha ohatra tsika mivoaka avoaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra mavita zavatra tsika nisy fotoany tantaraiko anareo ty tantara mampimefa tantaraiko anareo foana tamin'izay mbola nadisa de miadiady aman'olona de tena nalakely teny tena tsara lalana teny de misy tobila kely bliteny kely zay de seka nandona anako de mamimamy tam'izany sady ty miadiady aman'olona de le manao teny tsy ambina le manao teny maia teny jana le izy tery aloha tery maika mihitsy zay tam'izany olona efadazy tam'izay maika to de niazakazaka nandeha anatina le tobila de mivoaiko mihitsy mivaravara le tobila amoaka le tobila trois porte kely zay fa mahita le tobila de zay marina tsy olona le fo kely reny daholo ato anatin'izy ty le olona le nain kely reny fitomobile azy zay iady am'ireny ve de ampatahotra niazaka za mivoaiko mihitsy mivaravara mivoa soma tsara fa iady soma tsara tsika roa lahy somary sarosarotra ny fivoahany to ny tongotra aloha no mivoaka voaloha pointure misimisy azy voaka lavalava mivoaka ny tobila fe daholy lohalika sy fe daholy de fa mialana hoe tsy ohatry zao ny alavan'ny fe sy lohalika andreny olona rehetretiko reny izy irena mivoaka io tsy hoe natao ohatra anahy fa tery be ny fivoahany tao ny voaka avao izy mijery anazy atsiarovany lamako anahy mandraiky tiny androany zay teniko zay mana hoe ary to ngeza be
ary tongizabe anao natoky alamo tamin'izany teny hoe dia teny zao ary misy fandaminana ohatrany tamin'ny andro ny Goliaty enao rery dia zay rola le namako amin'io fa tsy te hiady valita azy dia natahotra mbola vao mety tondroko hoe zay izy miady aminao rery na mpomeny ravina tamin'za tsy nampozy mihitsy olona ngezabe ty mivoaka avitany tômobila kely fa za metrrehetra olona tômobila kely dia misy olona kely fa raha camion be iny a na kely vilitiny ary tsy sahako ny janona tsy sahako ny azakazaka iny hoe camion be hoe tsisy olona be fa tandremo fa tômobila kely afaka misy olona ny antsony olona azy ary hoe rahalava any izy mbola hitako any rahalava amin'izay rehefa hitako anao amin'ny Facebook e dia asiako miara-maka sary amiko amin'ny alina dia aseoko anay to sarin-dralava lavo zany ry havana hatrety aminazy a hatrety ambany helika ralava maro zany tiako atongavana amin'izay zavatra dia zao ny fahitany devoly anao io a anaty tômôbila kely dia ampatahoriny isan'andro ampahoriny midianiny isan'andro ry havana tsy tokony ampahorin'ny devoly zany ianao tsy tokony ampahorin'ny fanaratsy zany ianao na fanaratsy ninona io na fanaratsy ny fahantrany io na fanaratsy ny aretiny io na fanaratsy ny fahosany io fa nahosa rehetrarehetra mampahory anao daholo dia eny ianao firy taona ianao zay eny amin'ny tômôbila kely iny foana ianao anaty zavatra kely iny foana ianao dia tsy mety mitombo mihitsy ianao tsy anaty zavatra kely foana ianao tsy samy vaoka mihitsy ianao nefa Andriamanitra te hanany lehibe anao androany ny ten'Andriamanitra miteny aminao Jehovah momba anao ny lehilahy mahery mivoao amin'ny toerana misy anao fa lehibe ny ao anatinao lehibe ny momba anao tokony hanam-pasahina ianao misy raha nampianam-bavaka tamin'ny taloha zay tsy samy manao délivrance mahatahotra misy izy sao dia fitoerany devolony izy inona ny atorana devoly zany rehavana ny devoly zany tokony matahotra tsika na ny feo anao io ianao ka mideran'Andriamanitra ianao mivavaka io lohalika io mandohalika io tonga dia miorory ny devoly satria lehilahy mahery ianao Jehovah momba anao vavaka ao indray mandeha tonga dia manangana ny marary vavaka ao indray mandeha tonga dia manadio miboaka satria maninona ny herinao zay ao anatinao fa miampy fomban'Andriamanitra hery kely a miampy fomban'Andriamanitra be lehilahy mahery sy vehivavy mahery ianao tsy tokony hemotra amin'ny ady ianao alleloia matokia an'Andriamanitra za tsy miteny hoe matokia ny tenanao a fa matokia an'Andriamanitra satria Jehovah Andriamanitra ny momba anao ny herinao ihany fa Jehovah Andriamanitra raha miteny hoe mandehana amin'izao herinao zao dia matoky izy fa ninona hery ao anatinao na herin'iray mikohaka aza fa izy ombanao inony zany zavatra omban'Andriamanitra zany ravana marana ngezange zany inony zany ianao omban'Andriamanitra zany io herinandro ho avy io midana fa mombanao Andriamanitra zavatra tsy vitanao hatramin'izay ataovy amin'izay adsahanao midirana hatramin'izay teny idiro amin'izay na ny vadinao mamilavo io ary vao mitady itenao dia anino iteny inona dada le tokanareo le tokanareo asitroe dada le fodinalina maninona le fodinalina tsy dia tsara nge rugby zao manomboka izy zao ndresy tamin'ny rugby ao andro anisan'ny mba tena sport mahafinaritra io rugby io manomboka androany ny mondial ny rugby alleluia za tsy afaka mijery tamin'ny sivy ny match ny France sy All Black fa za manao fandaro hitako ihany ny valin'izay fa za sy tiako tenenina anao raiso ny fahefanandro tsy olon'olom-pony ianao io ina moa tojo ny teneko talohan'izay resaka rugby zay le tsy samy teny foteny kely vo resaka amin'ny patron ana masika mba resaka le karama zany karama inona oroako a France any ambony fety be ao fiasananay raha France any ambony fiasananay masy no mpampiakanjon'ny ekipa pirenena frantsay
tam'zany tsy afaka anao fandarana iny tamin'ny lakamisy iny nandeha tany amin'ny toerana misy andreo écriopirina frantsay reo tao Reuil Malmaison ny toerana misy andrareo ny teny ipetrahany écriopirina frantsay iverina tsy resaka le rugby sao de adimy zaza tiako tenenina fa zao voiteny zany mba angataka resaka aminao monsieur le directeur angataka fisandrota karama ianao ny hitanao mantsy ny monsieur le directeur le karamako maninona le karama zany maninona sy asa tsony ngamba ianao le karama zany misaosanao manome karama isam-bola lefy ianao amin'io angataka fisondrota karama herinandro io monsieur le directeur mba hiresaky kely aminao inona zao fiainana efa mafy tsy mety tsony karamako io tsy mifanaraka amin'ny vidim-piaina io mety aminao ve zay monsieur le directeur sa tsy mety aminao ao rehefa de ohatry nariny tediavina alleloia na ifeoanao io ary mandehana am'izao herinao zao omban'Andriamanitra ndana tenena am'izay dada le toka tempolin'Andriamanitra ianao ajano io halleloia io ihany nefa ndraiky tenenina efa mambolana efa mataonany tsy sahanao tenenina le zanykevehivavy tsy mahery zany zavy raiso am'izay andro raiso zany fanahy faherezana zany ry lehilahy mahery ry le vehivavy mahery mizatra tsy sahanao natao talohan'izay miafina mihitsy ianao vehivavy fa iseo amin'ny midianina na de teny amin'ny tobo midianina gideona taorinan'io gideona mandehany amin'ny tobo midianina tsy fantatry ny midianina koa re gideona fahavalo sady maheno tonga de ho sy misy le nanofy to de nanofy hoe mahery be gideona Jehova sy ny sabatry gideona zany ozy izy gideona mbola tsisy hitany midianina zany fa nataon'Andriamanitra fantatry ny midianina tamin'ny anarany gideona ho fantatry ny fahavalonao ny anaranao fa zanak'Andriamanitra ianao hatreto manomboka eto raha androany ianao manaiky fa vehivavy sy lehilahy mahery ianao rehefa mombanao Jehova io aretina natahoranao io tsisy dikany aminao io ady lalovanao io tsisy dikany aminao io fa Jehova no mombanao mandehana am'izao herinao zao vitanao io aza miteny hoe za zao ve ianao zao miampy fomban'Andriamanitra tonga de vitanao io tonga de vitanao io amin'ny anaran'i Jesosy fa teny fanareo hoe tsika akiradio reto miainga tenenina fotsiny andao anokatra radio andao ary andao lasy zao fa nareo efa manana fiangonana misy mpino amanarivony manoana misy tsisika mandehana am'izao herinao zao sokafana ny akiradio misokatra aloha vo mitady zay ho atao halleloia torina aloha ny teny reo nareo halleloia mandehana am'izao herinao zao misy olona mba manana projet anao trano fa tsy anao an'io trano izy raha tsy voavidy hatramin'ny tafoka hatramin'ny loko miangonao amina toerana ray vo manana toky zay manao trano zany taloha tenenina anareo vavaka zay nanomboka antahiny tompo vola 5 millions de francs ray etapokisa ariary vola teo am-pelatanana mivady mivavaka zay mividy trano zay de narodany re trano teo de anganjana hoe trano mba hoe lehibe ndrodana ny teo fa sahina be zany mividy trano de arodanao aloha no mbola tsy fanaboly le tany ny tena zava-dehibe tena toerana tsara fa mivavaka am'izay tompo asiana trano ambony afaka kelikely nisy vola 5 millions teo am-pelatany ndana oziny tompo atombohitra mivavaka teo amin'loana iny vola 5 millions Jesosy iangary zay ndao ary vola 5 millions le tedavina ny mpanao trano ataony pro tedavina ny mpanao trano natomboka tamin'ny vola 5 millions fidina zay tokony ho vitany mandehana am'izao zao isan-kerinandro tonga ny mpiasa tany ny mpanao trano mitady ny volany omena misy omena zao avinay zavatra ilaina amin'ny herinandro de 5 millions efa tsy otsony tsy maninona nefa zany satria tsy zay ny tady ny ambony zany fa Jehova ny teny hoe atomboy fa tsy maninona alleloia
vita ny trano satria ahoana ary navitana zany fa zavatra fantatra vita ao sabotsy namehanao ny trano halleloia ao amin'ny farany bus ny sabotsy ao ny trano ao halleloia vita de tena henoko anao amin'ny fotoana hitanao an'izany trano zany io 5 millions ny angana tamin'io mandehana amin'izao herinao zao misy hery ao anatinao io hery ao anatinao io tsy ampiana zavatra betsaka zavatra ray aloha ihany ny ilaina amin'io fomba an'Andriamanitra any amin'ny mpitsarotiko fahinany amaranako azy 2:20 zao ny zavatra nitranga andiny 2:20 amin'andro zao de hitany Gideona fa anjelin'i Jehova izy de hoy izy andray Jehova tompo fa nahita ilay anjelin'i Jehova mifanatrika fa hoy Jehova taminy fiadanana aneo anao aza matahotra tsy ho faty anao tsy akory andiny 2:20 ary Gideona nanorina alitara teo an'i Jehova ary ny anarany nataony hoe Jehova Shalom mbola ofra ny Abiezrita zany mandraka androany indikany hoe Jehova Shalom de Jehova no fiadanana manome fiadanana ame fiadananao ny Jehova Andriamanitra ny fahafantaranao fa Jehova momba anao de mitondra fiadanana manana fiadanana amin'izay ianao manomboketo manana fiadanana amin'izay ianao manomboketo fa Jehova momba anao amin'izay rehetra ataonao amin'izay rehetra atrehanao amin'izay zavatra rehetra irosoanao amin'ny zavatra rehetra atrehanao mitolona ady mafy ianao mitolona aretina ianao mitolona trosy ianao mitolona problème ianao mandehana amin'izao herinao zao fa Jehova momba anao hotany tompony antsika tsirairay avy misaotra ny navamilatsika atao anatin'izay teny mahafinaritra be mampahery raha nakasika anao ny teny raha nisy zavatra nakasika anao de afaka miditra ianao amin'izao fotoan'izao iny ny compteko akiradio andramoka izao reny mandeha amin'ny commentaire reny alleloia afaka miantso nareo raha misy aminareo izara fahatsapana inona ny tena mba nakasika anareo androany tao anatin'izay zavatra henonareo zay de afaka miantso amin'ny messenger nareo de miditra mivantana ray minitra izaranareo hoe inona ny zavatra voarainao reo androany tao anatin'izay toriteny zay hotahin'Andriamanitra be izay mba tonga eo mizara fahatsapana zany Andriamanitra mafy ty sady an'izany olona izany taka mazatra moa de matetika moa ndalahantsika tojo miditra mizara fahatsapana eto alleluia de andao atao de ampiditsika raha latojo hoe inona no fahatsapana voarainy tamin'ity androany ity raha latojo inona ny fahatsapantsika tamin'ity androany ity anao ny fitenenana Kasi pastera tamin'ny toriteny fa tena nampahery sady nampahana ny nakasika anazy ny samba teo amin'ny fony Gideona fomba nahena amin'ny teny mamy sady fampaheretana zany hoe Jehova momba anao voalohany de Jehova momba anao de ela mahery koa izy faharoa de tena nakasika anao hoe nampy tamin'ny ranobavy hoe tamin'ny talohantsika tena tsisy zava-saitsika tsisy mba naheno amin'izany mihitsy teo amin'ny fiainana sady mahery mbola oman'Andriamanitra tena tamintsika efa bavaka eo mbola tsy naheno amin'izany mihitsy ary efa tena niditra tamin'ny tonon'Andriamanitra niditra lalana kokoa naheno an'izany tahaka ny Gideona de tsy hoe tsapako be ny fahasibarana atao anatin'ny Gideona amin'izany fotoana izany de nahavelo-panantenana be ny tompony sady nampahery de tain'i Jesosy tahory alleluia mankasitraka indrindra ny rahalatoditsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay alleluia naova io misy hafa ihany koa hiditra de azolosolotsika ny sary io mbola misy hafa miditra ihany koa zokiama alleluia ndao rehefa androsotsika zokiama inona ary no fahatsapana voraintsika androany zokiama anao retrany ny fitenenana Alléluia, tain'i Jesosy pasteur, tain'i Jesosy tsirairay misaotra mandray amin'izao fotoana zao. Na tena nakasika be teo am'le hoe Israely teo an-tany Midiana de tena hoe
zavatra iainako le izy a ty tena nakasika satria andriamanitra eo foana tena hoe nahazo anazy satria tena hoe jevaombelona kena amitsika fa misy namako a tsy mitovy firenena aminahy miara miasa aminahy dia tena manenjika foana izy a tena hoe kady tsy zavatra ao anatin'izany da tsy mieritreritra anahy ihany hoe inona zavatra andeha ataoko voanio a inona zavatra andeha ataoko bedy anio a inona dia ohatrany hoe tsy tiany zany ianao hoe manao zavatra tsara ohatra madio tsara ny zavatra ataonao na hoe milamina tsara tsy tiany zany ohatra ianao vidy zavatra hitanao tsara mitsy izy tezitra akapokapon-dao zao rehetrarehetra zao dia nefa izy foana be dia ataon'izao tokantrano iasana zao tsy hoe za zany raha ohatra bedy izy a za ndray latsaka ranomaso anefa raha za mibedy a dia izy tena hoe mety tena hoe mahafaly anatanteraka mihitsy a dia tena dia raity jesosy am'izany ten'andriamanitra izany makasitraka anareo menadaha fa mampahery be mihitsy fa tena hoe eo foana andriamanitra manavaka antsika zanany manavaka antsika mahatoky azy manavaka antsika tena ty azy a dia maherentsika tsirairay aby ao anaty zaka zany fa tena hoe tsy veritsika fa tena hoe eo andriamanitra mamery antsika foana ny adiny adintsika dia voninahitra ao an'andriamanitra rery any tany jesosy paster alleluia amen. Alleluia, misaotra betsaka zokiama tena mahafinaritra be ny fijona vavolombelona sy ny fizarana fahatsapana. Andaontsika ampiditra olona hafa indray tsika amin'ny fizarana fahatsapana dia tsy iza moa zany fa ny tompon'ny toriteny ihany. Alleluia, ny tompon'ny toriteny ihany mitondra fizarana fahatsapana amintsika eto raha nabaviliana anao avy hatrany ny fitenenana ary. Thank Jesosy paster, iray Jesosy kamanatanga dia misokandrina pastorana ny fitenenana. Ny azan'ilay tsotra teo no tena makasika dia satria amin'ny herinandro io hiarika zavatra mazamazana ihany dia tena hoe tsotranomenao ny tenin'Andriamanitra anao mombanao ao mandehana n'izao herinao izao dia hiarika tokoa tena hoteko avy mahety koa hiarika n'izany amin'ny herinao dia mankasitraka taretra pasteur Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny ranabavitsika lina tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andaontsika mbola piditra. Alleluia, mahafinaritra ianareo fa mizara fahatsapana nareo a satria ny fizarana fahatsapana nareo a mahakasika anay rehetrarehetra ihany koa. Andohary a ampandrosotsika indray a ranabavitsika Aingo Nirina Rodriguez any Arabia Saodita ny miheno ny hoenitsika eto a izara fahatsapana. Tany tompo ranabavy Aingo inona ny vaovao a manana ny fizarana fahatsapana. Tany Jesosy pastera dia tany Jesosy koa tsika rehetra mankasitraka amin'ny fitenenana. Ianao zany tena nakasika dia anaty hoe misy ireny mpanofon'Andriamanitra voasorosopampo ireny tahaka ny Samsona latsahan'ny fanamasina izy ireo a dia vao nahery amin'izay tao aoriana izay fa i Gideona kosa nefany a tsy tahak'izay fa niavaka mihitsy ny Gideona ny herikely tao anatin'ny Gideona ny ampy ny fomba an'Andriamanitra dia lasa tena hoe lehilahy mahery Gideona. Ka tahaka izany kosa antsika hoe ny herikely ao anatintsika na fomba an'Andriamanitra dia tsisy fahavalo ajanona alohantsika na ny aretina ny olana maro isan-karazany rehefa fantatsika hoe momba antsika tokoa Jehovah dia nakasika be koa ilay mombana tantarainareo pastera le hoe niainga tamin'ny vola 5 million rehefa nalalatrany dia finoana tao anatinareo mihitsy koa zany tena nahery dia tena hoe voamino mba an'Andriamanitra dia izay ny fizarana zarako tamintsika tefa dia mankasitraka indrindra pastera dia tahiny Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia be mihitsy. Misaotra ranabavy Aingo Nirina tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manakire-pahasalamana a hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany a. Ianareo rehetra izay zara fahatsapana teto a Andriamanitra manakire-pahasalamana hamaly fitianareo dia ombanareo izy. Lehilahy sy vehivavy mahery ao amin'i Jesosy daholo. Ndao tsika rehetrarehetra amin'ity ity ireo ny vavahantsika sy vavahantsika ho an'ny firenena. Ndao tsika rehetra hiaraka anao an'ity ity dia tsika rehetra hiara ihika ho le hira hoe zay kely hery a aoka izy hika hoe mahery a. Alleluia.
aza miteny tso zany manomboka za osa za malemy za hoe avitan'izany fa manomboketo de anao tsika rehetra hiara-ika hoe zay kely ery a de hiara-ika hiteny amiko hoe mahery a ao am' Jesosy menofinaritra daholo. Maina Jesosy. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoanandroany. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fitahinao ny fotoanandroany. Fa tena tsapanay Jesosy a.
zany fahasoavana manananao zany. Tena tsapanay Jesosy a, fa tena mombanay tokoa ianao. Raha tsy nombanay ianao Jehovah'Andriamanitra na zao fandaran'izao aza dia tsy misy. Raha tsy nombanay ianao Jehovah'Andriamanitra dia tsy misy vanim-bavaka teto, tsisy sitrana teto, tsisy nitahinao teto. Ary raha tsy nombanao naombanay ianao dia tsisy ninona nandroso teo amin'ny fiainanay. Voninahitra anie ho anao ray be fitiavana tsara indrindra. Vera laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana, fa tsy takatry ny saina ny zavatra izay efa nataonao. Ary rehefa niaraka taminao zay Jesosy dia ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainanay dia tena hoe nandeha nisosa avokoa. Betsaka tamin'ny zavatra nataonay tsy tokony ho vitanay raha tsy ianao ny mombanay. Mety misy olona tokoa miteny aminay hoe lehilahy mahery, vehivavy mahery, fa tsy noho izay fa noho ny fombanao Andriamanitra. Misaotra fa ambany seho teo ambany teo amin'ny azo terem-bitany offre koa ianao, seho tantanatin'ny tokantranonay teo amin'ny fiainanay ka nahatonga anay Andriamanitra mba nandroso dia reto izay fanandresin'ny fahavalo, resinay ny devoly sy ny satana, resinay ny fanaratsy dia indreto izay mandroso ara-panano ny fahasoavanao Andriamanitra akasitraka. Manao anie ny voninahitra, manao anie ny dera laza sy saotra ary voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Io ny tsirairay avy izay tonga teto Jehovah'Andriamanitra, aza velanao misy alamaina. Fa raha mba tonga nitady anao teto ny tsirairay avy dia mba homeo azy izay ireny fony Andriamanitra. Dia fangio izy ireo Jehovah'Andriamanitra dia tatahana misandrona mahery. Dia ampahere zao amin'izay rehetra ataony, ary asaovy mahay samy haingy ka handeha amin'izao herin'izao. Fa ianao momba tsirairay avy apetraka aminao izay mba faniriana, vinavina, projet, faniriana anatin'ireo olona tsirairay avy no Andriamanitra. Misy amin'izy hoe tsy samy mandroso satria mieritreritra izy ireo tsy havitana inona na inona satria taka ny fahitany Gideona ny tenany dia ny kely amin'ny kely indrindra izy Jehovah'Andriamanitra. Fa ankehitriny mba tsofa rano ny tsirairay avy izay tonga eto androany mba hiainga andeha amin'izao herina izao zany ary ianao mombanay. Voninahitra ianao raha misy tsy voalazaka ianao malala ny masoa. Betsaka ny mety ilain'ilay tolona teo amin'ny fiainany Andriamanitra ary tsy ho vitanay ny hangataka an'izany. Apetraka aminao ilay Andriamanitra manaka ilay mpahasoavana dia efa mirapotso miavina po. Manao anie ny saotra ny derany aja amin'ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy manandro. Alleluia. Dia voa sy satana fahatro amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza tamin'izay teny izay notoriana teto izay androany. Fa ny vozana fafy dia moa avy zato eny tsy manam-pataperana ho fiainana mandrakizay anatin'ireto olona reto. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Hivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena dia andao ampandrosotsika ny vavintsika mami hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo mami hanao ny fitenenany. Tany tompo raha dia nao ary sika hiara hivavaka. Jesosy malalo mbola fahatsipanao izay mpandramponao. Tadetsika anao zay Jesosy fa mbola izany tena mamy izany tena mampahery Jehova. Tadetsika Jesosy fa izany fanteninay ny komitendrany ity amin'ity fotoana ity Jehova menao todrano mahafinaritra izay no menao ity Jesosy tena faly fonay amin'izao izay mbola afaka mandeha izany telimanty izany naniraka Gideona anao Jehovah'Andriamanitra mandeha izao herinan'izao ary tena nomba azy koa ianao Jehovah'Andriamanitra fa hotanteraka amin'ny tsirairay avy eny Jehovah'Andriamanitra tena hotantaranao anie fiainanay rehetrarehetra Jehova fa manana kelikely izay mba tsirairay avy eny Jehovah'Andriamanitra ary matoky izay Jehovah'Andriamanitra dia ny faminana ny atikinay Jehovah'Andriamanitra fa mombanay ianao Jehovah'Andriamanitra ary nandeha amin'ny reny izay Jesosy na dia kely aza Jehovah'Andriamanitra fa nitsily izay Jesosy ny heriky ny mba hananay Jehovah'Andriamanitra
faombavy le Jehovah-Andriamanitra ombana rehetra rehetra Jehovah-Andriamanitra tena ombana mandrakariva zao ka tokany Jehovah-Andriamanitra na amin'ny indrindra dia eo am-piaratanana Jehovah-Andriamanitra ary mipezaka moa Jehovah-Andriamanitra mba nahalalanay Jehovah-Andriamanitra avady taminao fahasoran'ny anarana izany Jehovah-Andriamanitra mankasitraka satria fankatoavinay sy rehetraretinay amin'ny fonay Jehovah-Andriamanitra ny fampampantinana dia naresaka taminay taty ary ankehitriny Jehovah-Andriamanitra mba firenenay eo fandakany fahoriana sy fijaliana fahantana fahotany indrindra dia toetra ao anatin'ny firenena malagasy Ondrako amin'ny malagasy Jesosy tena mihena tanteraka anatin'ny fahotany hiezina Jehova tena marika ara-panany tena fahotany isakany tena marika sanany Jesosy ary mopangalaza Jesosy ny fahotany Jesosy makany fahafatany ary tena hitany masy Jehovah-Andriamanitra tena fa niezakazaka masy fahafatesina misy fahoriana foana Jesosy ny toetra ao amin'ny firenenay isanandro Jehovah-Andriamanitra tena mandrako amin'ny firenena malagasy mamela ny endrika maro fa mbola tsy mahalala ny Jesosy tena radinina Jehovah-Andriamanitra hitany maro Jesosy ny matena fahotana dana Jehovah-Andriamanitra anatin'ny fanifontompy maty anatin'ny fahotana fa mamona marokorehany Jehovah-Andriamanitra tena marokoty Jesosy ny fahotananay malagasy sy foanany fanantenany ary tsy kivy zay mbola ny malagasy rehetrarehetra Jesosy ny arinjanao Andriamanitra na rehetra fahontentiny Jesosy amin'ny fonany malagasy mamelany eniko ny malagasy tena ihany Jehovah-Andriamanitra ary anao ny Jesosy amindra foana no rehetrarehetra dia mbola manampotinay ka imanokana ny Jehovah-Andriamanitra mangataka ny tanana mahedy mangataka indra foana malatena irosaka ny firenenay Jehovah-Andriamanitra ita mba hipoara-panazy Jesosy ara-panjarany taty mba hivelona aminao tena hivaroka maro aminao iarany fampotranty amin'ny tsy fametena ny tsy fahatirany amin'ny faratina rehetrarehetra izay ny taraka amin'ny Jehovah-Andriamanitra ka iny tonga fiangonana Jesosy dia mba mahafanta anao Jesosy omery tany Jesosy mba tena hitory amin'ny fahamaoriana hitory amin'ny fahasahina tsy tarikinay tsy tarikolona amin'ny zavatra tiany mba masonany Jesosy mba tena hitariky ny tanany ao any-danitra ny pasitera mitondra fivavaka rehetrarehetra tena tsy nimikety Jehova mba hotahinao any Jesosy reka siro ny pasitera ny mpanotonao rehetrarehetra amin'ny firenena malagasy Jesosy mba hitariky ny firenena malagasy ao an-danitra Jehovah-Andriamanitra ary roy zay tsy manana Jesosy an'izay marary fany Jehovah-Andriamanitra zay tsy manana ny koany Jehova anao any Jesosy anome anao any Jesosy amin'ny saka zay kitikity manana ny fiherana Jesosy anao Jesosy rehetratompo anao ny anjaka anao any anjakako zaka ny firenenay Jesosy aoka ny fananao any Jesosy hitary ny firenena Jehovah-Andriamanitra fa izay Jesosy tenao ary tena fantatray amin'ny alaviko Jesosy ny firenenay mangataka aminao Jesosy malala mba amindrana fo zay rehetrarehetra nay Jehova hotany niaranofina amin'ny fanahy Jehovah-Andriamanitra mba napiadakina Andriamanitra ihany fiambany Jesosy fa manana fombaorina fiainana zay fahasambarana eo amin'ny lanitra ianao Jehova fa indrindra Jesosy amin'izany teny izany faterahy Jehovah-Andriamanitra dia matsara zay mety mahasoa ny firenenay Jesosy ary asa tamin'ato ao anaty aloha Amen. Alleluia, makasitraka indrindra andranavavitsika mamia atao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay zava-dehibe ny vavaka amin'ny firenena zava-dehibe fitondrana vavaka amin'ny firenena Andriamanitra mandrakaripasaona maro fitianao mamia dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany misaotranareo telo miravavina ray anjara teto androany nambinina tamin'ny vavaka fanombohana ranavaviliana tamin'ny toriteny dia ranavavy mamia tamin'ny vavaka ho an'ny firenena misaotranareo rehetrarehetra koa zay tonga eto miaraka taminay teto androany faly be zay nihitanareo ary raha tsy teto nareo dia nangingina rehetra teto zay Andriamanitra mandrakaripasaona ny anateraka zay riny ny fonareo rehetra tapitra fandarantsika raha mbola tsy tongany amin'ny ranolanitra Jesosy dia eo netondray tsika raha pitso rehefa avy eo amin'ny
sivy ora amin'ny sivy ora dia hiaraka etotsika miaraka amin'izy ny rahalahy Jonathan avy ao Allemagne sy Tojo avy ao Allemagne hitondra antsika ny fandarana commencement akira sy fampitina ny toriteny commencement akira miditra amin'ny fiankofana sy fidirantsika dia miaraka amin'ny Tojo rahalahy Tojo amin'ny fampitina ny toriteny andritra ny herinandro rehetrarehetra manasa anao aorianan'izay amin'ny folora sasany dia manombokontsika ny Zoom ao anaty commencement miaraka atao anaty groupe afaka tonga amin'izany daholo na rehetrarehetra fa tsy voatery ny groupe izay maharesy ihany efa mpiampinareo hoe anao anaraka commencement mety mbola tsy fantatrareo zany tsy fantatrareo zavatra natao tao anatin' sy iainana anatin'izany dia izaho mitena loatra hoe andramoka izao dia ho hitanao amin'ny rora sasany dia lancena ny live ny fitoam-bavaka sy ny toriteny sabata dia mirary antsika rehetra anao sabata fahafinaretana sabata mahafinaritra bon sabata daholo tsika tsirairay avy samita iny tompo dia lafisindrairintsika miona ny Aki Radio mandeha andro manal la Aki Radio point radio 12345.com mahafahanao meno nonjapeo Aki Radio misy totenjaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo samita iny tompo daholo mahahereza daholo amen.